tombolasy tongovavy tafaraka indray isika eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny Radio Mada amin'izao andro vaovao izao alakamisy 2 telo amby roapolo sy 2 manantitra ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakavy izay manaraka n'ity fandaran'ity na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina any dia ananterana n'izay arabo ambam-pirarintso izay arabo midika fiarahana sy midika ihany koa fifamatorana eo aminay izay manolotra ny fandarana sy eo aminao izay manaraka ny fandarana ny raisana teny hoe Madagasikara sy ny Malagasy ny tombontsoa ho an'ny besinimaro ho an'ny Malagasy no katsahana fa tsy misy hoe tombontsoa manokana ho an'ny anina na ho an'ny vondrombondrona zao ihany fa tombontsoa ho an'ny Malagasy sy Madagasikara ray manontolo no katsahantsika mianakavy ka zay rehetra lazaina zany zay rehetra hevitra izay atolotra sy dinihana dia nitanjona teny hoe mba ho tombontsoa ny rehetrarehetra zay lay isika dia isaorana ianao na fohy fotoana ny fanarana ny miara-manonja eto amin'ny MPS Radio Mada saoran'ilay naro noho ny fanomezana antsika andro vaovao ihany koa sy ny fitantanany sy ny fitahiny ihany koa zany satria raha tsy eo zay dia zavapoana ny atao eto tsy afaka hitafisika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany dia isaorana ety amboalohany ihany koa ireo teknisiana marobe na ny eto amin'ny fohibe na ny any amin'ny faritra rehetra any amin'ny fikarakarana ny resaka teknika ny fandehan'ny fandarana moa zany dia toy ny mahazatra ihany fa dia eo ny famakafakana hoentin'ny mpisehatra isan-karazany ho avy eo namana faniry razafy manantany eo ihany koa ny solombavam-bahoaka raha ohatra tsy misy ny fiovana farany zany dia ho hitantsika eo arakaraka ny fivoaran'ny fandarana eto zany ny fandraisana anjara n'ireo mpisehatra atao anatiny ity fandarana miara-manonja eto amin'ny MPS Radio Mada ity. Inona ny tena atao hoe ifatohan'ny saina maneritreritra amin'izao fotoana izao akoatra ny hoe fahasahiranana isan-karazany ny fahantrana efa manaikitra sy ny olana marobe olana maro lafy izay iainan'ny Malagasy reny zany efa sakafo isan'andro reny ary rehefa resahana ilay izy ohatrany tsy dia misy taitra ntsony ny Malagasy hoe misy von'olona ho ny tary nisy olona nitsitra ho azy ho ny tary fa tsy mihinan-kanina misy fiakarana ho ny vidiny zao hoe sy zany ohatrany efa vita vaksiny amin'izany le Malagasy kanefa dia raha miresaka anao zany hoe fiainan'ny olona fiainam-pirenena tsy maintsy eo foana ny resaka sosialy sy ny resaka toe-karena na tiana na tsy tiana fa mba hahafahan'ny sosialy sy ny toe-karena ampivoarina dia tsy maintsy eo ny politika na tiana na tsy tiana tsy maintsy eo ny politika le dikan'le politika mihitsy mantsiny efa le dikan'ny efa ratsy amin'ny mahazatra ny olona no lasa mahazovahana amin'izao fotoana izao fa ny tena dikan'ny politika tsy ratsy zavy mihitsy mikatsaka ny ahason'ny fiarahamonina sy ny firenena ve dia ho ratsy fa ny fampiasana n'ilay izy ny fialokalofana ao ambadiky le teny hoe politika anaovana an'izao alatra sy zavatra tsy manjary zao izay no tsy izy zay ampiasaina le politika dia mialokaloka ao ambadiky iny mpanao politika nefa ny zavatra atao tsy arak'ilay tena famaritana na ny définition ny politika izay atao fa lasa zavatra mifanohatra amin'ny tena dikan'ny politika no ataon'ny sasany dia lasa mambotry ny mpiray-tanin-drazana dia tsy raharahany na feny mpangataka reraky Taninarivo na potika aza ny lalana na tsy mihinan-kanina ntsony ara ny Malagasy efa mihoatran'ny 3,000 ariary hatrany amin'ny 4,000 ariary ny faritra sasany ny kilao amin'ny vary tsy mampaninana sasany zany fa izy dia mialokaloka ao ambadiky le teny hoe politika ka iny politika iny ny dikany tena izy no hoe tena tokony hampiarina zany ary ny firenena tompoko izay tena mampiatra ny tena dikany hoe politika dia mandroso ohatra ireo firenena tavaratra eo vao haingana mihitsy nivoaka ny filarana maneran-tany
na io amin'ny resaka hoe arikarena, na io amin'ny resaka hoe ady amikolikoly, na io amin'ny resaka hoe farimpiainan'ny isam-batan'olona PIB sy ny sisy tena ambombe ny andrareo satria tena ampiariny lay tena atao hoe dikan'ny teny hoe politika. Tena politika tena politika zany tsy ratsy mihitsy. Fa le olona sasany izay atosika ny fitiavatena dia mialokaloka ao ambadika izay resaka izay. Raha miresaka zany zao hoe fifidianana. Zao zany hoe fifidianana président république ny resaka dia ao anatin'ny resaka politika zany, ao anatin'ny calendrier zany amin'ny fiainan'ny firenena anankiray. Calendrier ajao ny calendrier. Zay fotsiny le izy, miaraka amin'izay ajao ny lalam-panorenana fa aza me tsara velatsy. Tsika malagasy mantsy malaza mihitsy amin'ity fietsaram-belatsy ity. Afa ny zavatra tenenina manoloana ny rehetrarehetra rehefa mahazo micro sy mahazo plateau hoe zao atao zao tena efa manao tsara mihitsy, mikarakara tsara mihitsy. Fa ny zavatra tena misy iainan'ny olona ria morombe ary, raha miresaka lisym-pifidianana, iainan'ny olona etsy avaradrano, iainan'ny olona amin'ny faritra maro eto Antananarivo, etsy Ambohimanarina sy ny sisy nahazahoana fitarainana be dia be, dia tsy arakaraka le zavatra tenenin'ny tompon'andraikitra maro isan-karazany eto amin'ny firenena ny zavatra tena misy any anivon'ny vahoaka. Mitovy amin'ilay fampanantenana efa natao hatramin'izay ihany no zavatra misy zao aty amin'ny resaka fifidianana. Zao no tenenin'ny olona anankiray tamin'ny tenanay omaly hoe soa ihany tena isaorana an'Andriamanitra, soa ihany fa misy ny tiako Madagasikara, soa ihany fa misy zany atao hoe président Marc Ravalomanana zany. Zay aloha no teneniny voalohany soa ihany fa mbola eo ihany koa ny ray aman-dreny eo anivon'ny FFKM. Betsaka ny vondrom-bavaka sy ny fikambanana fiangonana isan-karazany amin'izao fotoana zao, raha mahitsy zany, fa soa ihany ozy fa mio ny FFKM. FFKM zany égal ny anglikana, ny katolika romanina, ny FJKM ary ny luthérianina. Zay no atao hoe FFKM. Soa ihany fa misy io manoloana ny toe-javatra amin'izao fotoana zao. Soa ihany koa fa misy ireo société civile na ny firaisamon'ny pirenena. Ary soa ihany fa misy ny malagasy zay efa tonga saina amin'izao fotoana zao manoloana ny zavatra iainantsika. Fa ny teneny voalohany aloha dia hoe soa ihany fa misy ny tiako Madagasikara, soa ihany fa eo président Marc Ravalomanana. Raha tsy teo moa zany ny tiako Madagasikara aloha, manoloana n'izao toe-javatra zao, manoloana n'izao hoe tontolo ny fikarakarana ny fifidianana zao, inona ny zavatra nitranga teto re olona? Inona ny zavatra nitranga teto? Raha tsy teo ny tiako Madagasikara izay maninona? Manao fanentanana amin'ny hoe arao-maso, mailo, io tsy nijanona fotsiny teto Antananarivo fa mandeha foana amin'ireny congrès paritra ataon'ny tiako Madagasikara reny, no andefasana ny fanazavana sy ny afatra ny mesazy ho an'ny olona. Ary tsy mety efa fotsiny ao amin'le toerana izay andanana, ohatran'ilay teo zao tany Tamatavy sy Tomasina sy Taizy teo, tany amin'ny faritra Nalanjorofo, tany Fenorivo Atsinanana, dia mandeha ny afatra hoentin'ny président Marc Ravalomanana amin'ny hoe ny andraikitry ny olom-pirenena. Raha ohatra ianao ka diso ny mombamombanao dia dana misoratra anarana any amin'ny fokotany, dia ataovy mihitsy zay tafiditra anao zany ao anatin'ny fokotany zay misy anao fa tsy any amin'ny fokotany hafa, ao amin'ny fokotany zay misy anao. Zany ny fanentanana hoentin'ny tiako Madagasikara sy ny filompanorina ny président Marc Ravalomanana. Dia le olona hoe soa ihany fa misy zany. Fa ahoana ho ianao no miteny zany? Le izy eny ozy izy rehefa tena dinihana manelingelona ny hafa an'io zavatra ataon'ny time io zany ve hoa manelingelona ny hafa, misy tsy faly amin'io satria ho an'ireo tsy faly zany dia izy efa manana ketrika, le filaza azy, efa manana ketrika izy eritreretiny any ambadika any. Ny zavatra ataon'ny tiako Madagasikara nefa dia tena hoe fandraisana anjara amin'ny tena hoe ato momba na ntsakany sy andavany
any fifidianana zay le izy fandraisa ary andraikitry ny atoko politika zany animation politika tena andraikitry ny atoko politika mihitsy zany de misy mararendony any ambadibadika any de avoka dolo ty lalàna isan-karazany ty de manamarina amarininy zany hoe tokony any anaty trano any ka le olona ary be dehibe ko tsy omby ao an-tranoko ho sepitry ny hafanana ao zany zay fotsiny de mitononona dolo ty andinindalàna ty hoe zao ny lalàna eto Madagasikara mba tsy hanelingelona ny hafa mahagaga mihitsy zany le zavatra misy nefa ny sasany ary ananina ry milaza hoe mahazo olo zay de faly ery rehefa hoe be olona eo nefa ny mpampianatra sy ny any amin'ny tontolo ny fanabiazana sy ny anary ny terena andeha ijery eo sy anaraka an'izay kabareo rehefa ny eo anivo mpitondra fanjakana no manao ny hoe fihetsiketsehana zany ka zany eny programany ao anatin'ny programa mpanjakana roatra hoe mitokana an'izao mananina an'izao zany zavatra hafa mihitsy de nefa tolazaina hoe mba fiarovana ny hafa dia misy koa ny fiarovana ny zonony hafa de tokony mba arahany zay hoe any anaty trano ihany mba tsy hanelingelina ny hafa fa ifamorim-bahoaka ataon'ny eonivo fitondrana io zany raha raisina am'izay io zany tsy manelingelina ny hafa rehefa ny sasany zany manao bapampa eraky ny tapitanàna sy ny tapitanety mandefa mizika be de tsy manelingelina ny hafa zany fa rehefa nytiako Madagasikara no manao fanetanana amin'ny hoe mandana misoratra anarana any amin'ny lisy-pifidianana de manelingelina ve zay ary zany no anisan'ny nanakanany teo amin'ny sehatra raisam-pirenena ny fomba izay atao zany eto Madagasikara amin'ny zao fotoana izao zany ka na hoana fitrangan-javatra dia tsy maintsy miatrika isika tsy maintsy miatrika de zay natonga an'le olona ny teny hoe soa ihany fa teo ny tiako Madagasikara soa ihany fa teo ny président Marc Ravalomanana soa ihany fa teo ny ray aman-dreny mpiangony eo anivon'ny FFKM soa ihany fa teo ny société civile aity isaikadiny soa ihany fa eo koa izy ny syndicat isan-karazany dia eo ihany koa ny fivondronam-be isan-karazany zany eo amin'ny sehatry ny asa ny grand corps isan-karazany dia soa ihany fa eo daholo zany rehetrarehetra zany rehefa vondrona zany de hoe soa ihany fa mbola eo ny malagasy izay tena hoe mbola mametraka tsara izay hoe mahazava-dehibe ny tanyrazana sy ny firenena izany tsy sika eto ihany io fa tena hatrany ampitan'ny ranomasina rehetrarehetra any de tena hoe miady fo mihitsy amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny tena ampanjakana ny resaka fahamarinana amin'ny tontolo-pifidianana eto mba hahafahan'ny tontolo-pifidianana zany mandeha araka ny tokony izy lasa roritany sasany any amin'ny zavatra tsy tokony horitana mantsy ty resaky ty nefa le izy zavatra tena hoe tsotra ka maninona ny misy mandrirotra atsy tsy fahatokisa-tena ny mahatonga an'io efa tsy mahatoky valeur intsony ny mahatonga an'io fa raha ohatra ianao zany tena hoe mahatoky ny tenanao ianao zany mahatoky ny foto-kevitra ao ianao mahatoky ny mpanohana anao ianao sy ny sisa tsy tokony voajamala tsy tokony koropaka fa rehefa mivoajamala ianao rehefa mikoropaka ianao de enjehan'lay miasa be zany le eritreritra de lasa mandeha makany amin'ny zavatra tsy tokony atao de lasa manao zavatra tsy ampiheverana inona raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao eo amin'ny nde resaka hoe fikarakarana fotsiny aloha no resantsika fikarakarana nyty resaka fifidianana filoha-pirenena ity inona ny zava-misy amin'izao fotoana zao ary maharesy lahatra ve ny olo-pirenena ny fomba fikarakarana ny fifidianana hatreto maharesy lahatra ny olo-pirenena ve ny fomba fikarakarana ny fifidianana hatreto fanontaniana lehibe zay de raha ny enotsika zany ny teny faneho-kevitra samy manany faneho-kevitra io ny vondrona eropeanina zao no naneho hevitra dia hevitra ny azy ny ao amin'ny fa zany mbola vahiny zany fa ity raharaha ty aloha zany ny voalohany de hoe raharahantsika malagasy le izy de inona raha ny fiahoeninao eo amin'ny samyntsika malagasy zao no heninao zany
naneo hevitra zany ny vondrony eropeana tamin'ny lalan'ny ambasador ny Ramatoa Delattre de tonga de mikirapaka ny tao amin'ny teo anivon'ny mpitondra fanjakana de namaly de nitondra fanazavana sy ny sisa de le fanazavana zany a ohatrany hoe tena manja be mihitsy tena tsara be mihitsy ny fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Ina moa nolazaina tamin'izany hoy zany ny teo anivo mpitondra fanjakana hoe efa mandeha tsara mihitsy amin'ny processus électoral de sisina kely an'izay fomba fiteny frantsay san'izay zay koa mety hoe mahavantabatana ny sasany sy mora azahoan'ny sasany azy de tsy maninona andeha atao an'izay mifangarongaro mba azahoana azy tsara zany. Efa mandeha tsara ny processus électoral dia zay zany zao no zava-misy zay no niteneniny any anivon'ny mpitondra fanjakana ka noho izany zay manelingelina an'izany a dia tena tsy ekena mihitsy sy ny sisa efa mandeha tsara ny processus électoral zany hoe ny fikarakarana zany efa mandeha araka amin'ny fomba fijerin'ny mpitondra fanjakana zay le izy ny aty amin'ny tiako Madagasikara sy ny aty amin'ny atao hoe mitsikera ny fomba fiasa eto amin'ity fireneny ity indray de milaza mazava mihitsy ny amin'ny hoe fifidianana no fantatray ny onivo mpitondra fanjakana miteny an'izay alohatsika manaraka tsara ny onivo mpitondra fanjakana miteny hoe rehefa tapitra mandaha ny filoham-pirenena 5 taona de tapitra rana tsara ny calendrier sy ny sisa efa mandeha tsara ny processus électoral zay ny teneny ny aty amin'ny mpitondra fanjakana. Ny aty amin'nytiako Madagasikara miteny hoe fifidianana zay no fantatray ary mifanajana ny lalam-panorenana satria voalaza lalam-panorenana daholo anie zany rehetrarehetra mba tsisy miteniteny foana eo tsy misy milaza zavatra hoe any ivela lalam-panorenana fa lalam-panorenana no miteny an'izany hoe 5 taona hatreto tamin'ny 2018 ny fifidianana président république farany io lazaina hoe nalany Rajoelina io 2018 de 2023 zany ny fifidianana manaraka tapitra ihany koa ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenena Aperinasa de miroso amin'ny fifidianana. Izay le hoe fifidianana izay no voiziny aty amin'nytiako Madagasikara ary mahatonga nytiako Madagasikara manao ny ainy tsy ho zavatra zay mihitsy le teny malagasy manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fampandresena lahatra ny olo-pirenena mba hahatonga n'ilay olo-pirenena ao anatin'ny lisy-pifidianana. Tanjony nytiako Madagasikara ane zany de hoe fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra zay ny tanjona ao anatin'ilay arara fa anga moa averintsika fa tsy misy zavatra lany amin'io fiatrehana congrès paritra eto Madagasikara io ataonytiako Madagasikara ny herinao lany tsy maintsy misy vola lany am'izany na tiana na tsy tiana ny solika andehanana fiara manao kajikajy fotsiny sika raha miala eto Tananarivo patonga any Efenao Riveste ohatriny ny lasantsy aller retour gasoil aller retour raha zay fotsiny matory any amin'ny hotely satria mbola tavelany vola miala daholo zany fa angano tiako Madagasikara mitabataba am'izany tsisy mitabataba am'izany eo fa tia misy tanjonao de ny hoe ny anaovana an'izany de mba ho tompontsoan'ny rehetrarehetra ary zay no mibaiko ny atao hoe fisainana zany fotom-pisainana hoetan'ny président Marc Ravalomanana rehefa mandeha mitety faritra eny izy miatrika ohatra hoe ny congrès paritra ny tiako Madagasikara inona moa ny antony anaovana an'izany fa de misy miteny any hoe fa ny timma ve tsisy atao président Ravalomanana ve tsisy atao misy atao fa mbola atao mihoatra ny zavatra rehetrarehetra ny atao hoe fikatsahana ny tompontsoan'ny rehetra tompontsoan'ny firenena mba tena hoe andeha amin'ny araka ny tokony izy am'izay ka mba samy higiokany soa azo avy amin'izany hoe fahamarinana izany ny rehetrarehetra zay ihany io ka ny ato amin'ny aty amin'ny
mpanaraka ny foto-kevitry ny président Marc Ravalomanana zany mazava tsara zay hoe fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra ataovy tena petrapetraka tsara ny fikarakarana rehetrarehetra le fanjakana atao amin'ny teny hoe mandeha tsara ny processus électoral zay ve ny tena izy dikany zay zany de tsotra ny eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao de voafatotry ny zavatra ny teneniny zay ny fahitanay mpanao gazety azy fatorany ny zavatra teneniny izy satria ny zavatra misy de zao mitendry zareo rehefa mahazo micro rehefa mahazo sehatra itenenana hoe zao atao ty ataotsika oatra miamia ataotsika oatra zany moa efa paris zao hoe rehefa zany tonga eo de ataoko an'izao kilao avary menaka reny efa zavatra ny ainany reny inona koriny eo ohatrinona menaka zao ohatrinona vary de miova ndray le langazy ateo rina de efa nisy tenena atao gratuit ny any amin'ny hôpitaly izy zay gratuit eo rehefa tsy manambola de maty zay ny zava-misy eto rehefa tsy manambola de maty tokony ho sitrana le olona ataony analizy hita daholo hoe zao ny aretany teolony ty am'izay ary le traitement tonga de mangididy lohan'le fianakaviana satria amina tapitrisa ny vola tsy maintsy ilainy eo zany hoe tokony ho sitrana le olona fa nohony tsy fananam-bola de maty satria lafo be le fanam-pody indrindrindrindra am'ireny le hoe spécialité reny hoe aretina manokana sotry zay le izy ka ny tenentsika teo hoe ny eo anivon'ny fitondrana am'izao fotoa zao manoloana nyity raha-pifidianany ity de fatorany zavatra ny teneniny ny fatorany ny zavatra ny teneniny zao izy zao zany milaza hoe efa mandeha tsara ny processus électoral fa zay tsy mieritreritra zavatra asa fa de zay ny tena ifatoana zay ny tena ifatoana de iny zany hoe alefa n'le communication de mieritreritra zareo hoe tena zay no andraisan'ny olona nefa jerevan'le olona atao am'le lisy-pividianana atao amin'ny fokotaniny ato misavoritaka zany ve natao hoe mandeha tsara ny processus électoral ato nefa atao kilany eto kaikaiky ny titoko Madagasikara tena élection ataovy madio tsara io karakarao tsara io zay tsy te halala fa de élection présidentielle am'ty taonty ho tompontsoany vahoaka malagasy eo anelanelany eo zany zao ilay fitondrana am'izao fotoana zao zany tsikera mahazo ny seni zany moa raha zany teo amin'ny toeran'ny mpitantanao amin'ny seni teo fa niala tonga de niala satria lasa mitotona aty daholo aty amin'ny seni io moa tsy olona rainy eo fa maromaro ny eo zany ndrihatra rehetrarehetra zany menimenina ny atsika amitaraina ny atsika nefa tsy tokony isy zany fa matoa zany misy de misy zavatra tsy mety ao fananina ve sa tsy fananina zany mbola fanontaniana avy zany fa mifantatry ny olona de misy zavatra tsy mikôlona ao misy zavatra tsy mety eo tsy fokotany ray tsy fokotany roa tsy région anankiray tsy région anankiroa asaika enona daholy fitarainana sy tsy fahatombanana any am'le lisy-pifidianana mbola lisy-pifidianana fotsiny io mbola zavatra hafa andresaka hoe ahoana moa zany ny vola tena ampiasain'ny kandida isan'isany mety ho firy zany ny kandida de ahoana ny fomba fandehan'ny vola iny zao mbola tsisy nga iny mbola misy resaka mihitsy hatramin'izao le tena hoe vola ampiasain'ny kandida zay irotsaka eo misy moa nefa nyteny hoe irotsaka ao ny hoe tena mitady mihitsy ny irotsahany vahoaka fa hitatsika eo rehefa tena milaza ny fomba ofisialy zany hoe ranona ny teny hoe tena irotsaka amin'ny fomba ofisialy hoe ranona hitatsika eo ny momba an'izay fa zany mbola resaka tsy mazavy zany eto amin'ity tontolo-pifidianana ity hoe ahoana ny tena famatsim-bola avy any am'izay kandida eo so ndray de miverina ohatrandray le tamin'ny 2018 de any de tsisy resaka misy rosianina tonga eto tsy fantatra hoe iza rehefa atao mifikaroana nataony mpanao gazety avy any velany izy ty izy reto rosianina mitady kandida ho sovaliana sy ho borsina satria metimety aminy nisy an'izany teto nisy rosianina tonga teto de io zany avaiza le vola rosianiza ohatra ny raha Poutine ve sa oligarka ve
sa volam-panjakana atao kremlin ve zany aloha tsy hitombona mihitsy aiza koa nisy hoe volam-panjakana de ndeha anohanina kandida fa avaiza reny vola eny fa tsy hoe boriborina fotsiny hoe misy rosianina tonga eto fa rosianiza de mpanao gazeta anao mikaroka zany nga nyteto nisy ny teny hoe ahoana sy ahoana tokoa moa momba zany nga ny vahoaka malagasy nampahafantarina zany fanadiadiana nataon'ny mpanao gazety avany velany no nipoiran'le resaka hay ve ohatran'zany de nandray volo zay ozany sasany zany voatonina tao ny anaran'ny pasteur Mayolla zay isorana azy mihitsy izy tonga de tena zany andray fa rehefa tatorina ohatrany tsy netinety tam'le mpamatsy vola vany rusianle izy de lasa izy mipitika nakary amina kandida fa zay eritretina ty nohatran'ny tena mety fa ty ohatrany tsy lasy ty anontania koa ny kandida omera Belzika tam'zany tany anatin'le fanadiadiny le mpanao gazety vahiny no nahitana an'zany rehetrarehetra zany firy taona teorina mivoaka daholo ty rehetrarehetra hay ve ohatran'zany de ohatran'zany le tao am'seny efa voalaza amin'ny fomba ofisialy zany hoe Andrinirina Rajoelina ny filoham-pirenena ny teneny ny ACC teny am'izay raha iterirako-tonarivo hoe nisy amatapitra isany ene ny doublon tao hoe maninona te voasamy taitra daholo ka efa fay an'zany ny malagasy zany ve mbola ho averina zany ka ny fanjakana zany am'izao fotoana zao miteny hoe efa mandeha tsara ny processus électoral ohatra mahafinaritra ery meno an'zany hoe processus électoral atao teny frantsay kely raha dika am'teny malagasy zany de efa mandeha tsara ny fikarakarana ny fifidianana ao anatin'zany ny fanajana ny calendrier ao anatin'zany fanajana ny lalam-panorenana rehefa tapitra ny 5 taona iasan'ny filoham-pirenena de tapitra zany dika zany rehetrarehetra de irosoana ny fifidianana ohatrany hoe teny tsy hoe ohatrany fa fandraisana an'zany zany de tena mahafinaritra teny fanomezatoky fa impiry moa ty fitondrantiny naome tokony vahoaka de lasa vo misy zavatra miseho de miahiahy foana le vahoaka malagasy tsy mahatokontsony ilay vahoaka malagasy volany bariara marina hoe fédération na ny tena engagé direct am'zany le nanao an'le tranona efa mitabataba miboay kely any anatin'ny zay tampatsotrany any ahoana ny volanay le prize money teny anglais moa le izy de ratsy be eraky ny anina tsisy presaka le izy fa rehefa tsy niteny zany reo boay kely reo de ahoana fotsiny ohatran'zany ne le izy ohatran'zany zavatra eto am'ty fireneny ity ka ny tiany iverena zany zao de hoe raha ny fikarakarana ny fifidianana zany eto lafiny teknika dia mametoky ny onivon'ny fitondram-panjakana fa tsy zay ny tena zava-misy tsy zay no tena mahalaza ny zava-misy hoe mandeha araky ny tokony izy ny processus électoral ho ny onivon'ny fitondram-panjakana matony tiako Madagasikara mandany vola mandany herim-po mampiasa ny olony manerana ny Madagasikara dia misy zavatra tsy ampy eo misy zavatra tsy mety eo fa ny tanana ny olony zany anie mara hoe manana ndraikitra am'zany ny atoko politika fa ny onivon'ny fitantanany raha pirenena mihitsiny no tokony anao zany io zavatra ataon'ny tim io de ny onivon'ny fitondrana ny tena tokony anao an'io fa tsy de maheninninina loatra ianao ary ampiasaina daholo am'zany ny ainao manjery isan-karazany ny gazety isan-karazany mando miala vola mihitsy ny onivon'ny fitondrana manao an'lay communication inona le communication mandana aingana makany amin'ny fokotany raha ohatra ianao ka mbola tsy voasoratra anarana mandana amin'ny soratra anarana any sinsisa nga de heninao loatra zany ampiasaina ihany keo ny tsy miankina mba vola miditra ho an'ny tsy miankina koa zany na tsy aty amin'ny MBS ara tsy maninona fa andala makany amin'ny ainao manjery tsy miankina rehetra reo de ataoviny communication amin'izany am'ty resaka lisy-pifidianany ity be de be ny fitarainana eto zero tena tokony tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy ny onivon'ny fitondram-panjakana tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana ane misy an'izany conseil de ministre amin'ny enina maraina amin'ny enina maraina zany président Marc Ravalomanana zany tompoko tena tsy mahita toro mihitsy zany zay vavolombelana zany efa tena hoe misy zavatra goavana be eto amin'ny firenena
fa mba mahita tory ve zany zao ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao manoloana an'ity raharaha-pifidianana ity tena ohatrany milamindamima sika moa tsy mahita an'izay any fa raha hoe jerena amin'ny ety ivelany de milaza ry zareo hoe mandeha araka ny tokony izy ny processus électoral eto Madagasikara dikan'izany zany hoe tsy misy zahatra tokony ahina tsy misy zahatra tokony ahina ave amin'ny processus électoral de inony ty fitarainana be deaibe eran'ny tanàny ity inony ty fifaliana mifanilika ny eo anivon'ny tompona andraikitra mifokotany sy ny seny rehefa kotabaisany le olona vaty ahoana ny anarana itso tena nisy zany misy an'le vehivavy tena le manamanam-bavy reny tsy manaika mihitsy ahoana ny anarako ny tsiao zao tsara natao ahoana ny anarako ny tsiao nefa za efa nanoratra anarana tany anatin'ny carnet an'le mpitety varavarana nalefa ny seny de tsy ao anatin'le lisy mpifidianana ny anarako za tsy te halalany zany ahoana ny anarako ny tsiao raikitra amin'ny fahamaliana de ozy ny mifokotany tsy izay aneno nanao an'ity boky be mianiny ty fa itya avany amin'ny seny de ozy indray le ato le tsy faly zany le tsy mahita ny anarany eo ahoana no afaka inonay an'izany ka ny seny efa nytenenina tamin'ny fampalalam-bao hoe mampiasa logiciel nampiasa inona koa le miparitaka le olona le miparitaka eraky ny nosy nampiasa tablety eniny ty sofinay ty daholo zany nampiasa tablety nampiasa logiciel fa zay aza rirarira zay za to ohatran'izany ahoana ny anaranay tsao de lasa mifanilika mienony fanazavanny eo amin'ny seny ianao hafa ny zavatra tenenina zay manao ny andraikitray zay foana zay manao ny andraikitray miteny mienony ety amin'ny fokotany ianao izy ko manadio tena misy ny sasa miteny an'izany hoe zay vola kely tiako arak'izay rehefa tena manana finiavana mihitsy manao an'ity ny anay raha vola kely io fotsiny no anina hoe andamin'ny tena de nakarina rehefa lazaina daolo zao rehetrarehetra zao sy ny sisa ny sasany ara tamin'ireny le inony ty le fitsarana mitety vohatra eny nytenen'ny totoraiksa teto menimenina ny any loatra mangoro any fa mbola tsy nahazo le andamin'ny te zay rehefa tena lisaka mihitsy eto efa tena manao ny enitseo za raha zay indray mbola tabatabainareo eo hoy zavatra tsy zay no tompona andraikitra am'zany ka iza raha tompona andraikitra le vahoaka malagasy ve zany ololovina eto atao ohatran'ny baolina makatsika tsy zay io makatsika ohatra mpanao gazety rehefa le mba mitady vaovao any amin'ny sehatra isan-karazany any avezivezy azy oka aloha mbola miandry lehibe oka aloha fa zao nefa mipatron ny mpanao gazety iza mipatron mpanao gazety ny vahoaka ny olom-pirenena mipatron le olom-pirenena mila vaovao nefa le mpanao gazety avezivezy ery tsy atao akivy moa zany fa tsy maintsy miezaka ianao zany hitrandraka an'le vaovao iny farankisosina kely fotsiny iny fa ny fanjakana hoy isika miteny hoe mandeha tsara amin'ny processus électoral aizy zay mandeha eo aiza zay mandeha eo mbola misy anaran'olona maty any tafatsofoka ao nefa milaza hoe refonty inona ary zany inona natao hoe refonty refonty zany eny zavatra efa hoe ny tany aloha zany efa tsy izy tsony mahitanao olona efa maty aoka ahitanao olona fa ny fokotany hafa aoka ny olona tokony voasoratra tsy ao zany ve mandeha ny processus électoral araky ny lazainy ny eonivo ny fitantanana ny fanjakana eto amin'ny firenena mandeha ve ny processus électoral ray zay faharoa ny raharaha-pifidiana sy ny fikarakarana tsy maintsy mila vola de eo zao de efa misy sifra samihafa le izy zay zavatra tsy tokony ho tenenina tsony zany rehefa memarikaiky ny fitaom-pifidianana le voateny zany ao anatin'ny loi de finance lalànan'ny tetibola zany 3 loi de finance 2023 de hoe 70 milliards ariary zay voasoratra any 70 milliards ariary zany hoe karakarana ny fifidianana 40 milliards d'ariary ny seny iny efa miteny hoe
raha tena hoe ahafahana manatotosa tsara n'io tena araka ny tokony izy a de 140 milliards ariary no ilaina zany zany taremarika samy hafa de mety manana ny zeritseretiny ihany ko ny any amin'ny fitondram-panjakana any hoe raha miteny zany ny CENI satria le CENI zany a rafitra teknika izy io zay no lazainy matoa zany mipotra zany hoe 140 milliards ariary zany raha ny resaka avy any amin'ny CENI any zany de mety efa mba nanao fanadiadiana ary zareo sinsisa de avy eo nefa le izy a mety maneho hevitra ndray ny hafa zany io zany tsy tiako Madagasikara sy ny hoe ny olom-pirenena zany a izy tsy de miditra amin'izany fa de fantatray de ataovy tena mandeha tsara io fifidiana io madio sy mangarahara ekendrehetra zay mifantatray fa reto le mpikarakara zany de fa tsy mitovy ny fomba fijery ny CENI milaza hoe 140 milliards d'ariary zay a rafitra teknika indépendant raha indépendant izy manao zay calcul any izy manao ny kajiny any de io ny hitany ny aty amin'ny loi de finance nefa 2023 milaza hoe 40 milliards d'ariary fana de misy 100 milliards d'ariary eo anelanelany eo misy 100 milliards d'ariary manaraka tsara tsika misy 100 milliards d'ariary eo nefa na ny CENI na ny aty amin'ny fahefana mpanao lalàna de tena hoe sehatra goavana be daholy tsy azo amaivanina eo amin'ny resaka fikarakarana ny fifidianana de ahoana zany le izy lasa le vahoaka malagasy mararendo chiffre anankiroa samy hafa de mety misy miteny ndray ny ambadiky any hoe le 140 milliards teneny CENI io 140 milliards ariary so de mibotsina loatra io fa so de tokony iana ny any amin'ny lafiny sasany sisa na mibotsina io na tsy mibotsina na ena io na tsy ena de zay de efa misy zavatra mifanalavitra be zany ve hoe mandeha amin'ny tokony izy ny processus électoral eo amin'ny resa-bola zay tena aindehibe an'ny fikarakarana ny fifidianana any de efa misy vo tsy hoe de any de efa misy vo fa tena hoe tena tsy ao mihitsy fanalavitra be ahoana zany no ahafahana manatanteraka an'le fifidianana eo amin'ny resaka vola dia raha hoe ny foto-kevitra zany teny zany moa ny filohan'ny ateny meram-pirenena tamin'ny fanokafana amin'ny fivoriany ateny meram-pirenena teo zany madame Christine Razanamahasoa de hoe rao ny lalam-panorenana ny resaka fifidianana aloha de tena hoe tena atsika io marina zany tena marina mihitsy atsikatsika malagasy ny akaiky volany fenoarina amin'io raha ny resaka vola zany a dia raha ny tena izy de hoe alao mihitsy isika no mizaka an'io zany de ahoana moa zany de manontany ny olona volan'ny zao ara tsy voalo volan'zao ara tsy voalo volan'ny atsy ara tsy voalo tsy voalo daholo ty volan'olona rehetrarehetra ty manahoana ny vola eo anivon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao tarafin'ny olona avy aty ivelany iny zany hoe régime tsy mahaloa volo zany régime tsy mahaloa volan'olona be deabe ne zay fitakim-bola teto zay be deabe zay fitakim-bola zay ohatra hoe resaka jirama zao jirama manana trosa jirama égal fanjakana zay le izy any milliard betsaka ny tsy voalo ohatra fotsiny iny de ianao nefa ato hoe manana an'le slogan hoe tena atsika malagasy io fifidiana io vola atsika anao natanterahana an'io ndao aloha tsy de heritreritra ny any amin'ny any ivelany fa vola atsika de zay le nitenena teto amin'ny miara-monjany MBS Radio Mata hoe midemerta zany amin'ny fijerenany zay vola zay ahafahana manatanteraka an'io raha io ny antemeram-pirenena koa moa zany zao miparlemanta mivory de ahoana tsara zany ty vola ampiasaina amin'ny fanatanterahana fifidianany tely le fifidianana efa kaiky kely de ahoana zany ny fandehan'io vola io akoatran'izay dia ty le fitenenany ty ne mety hoe vavatsy ambona ve sa ahoana manahirany aroy ny tolo manao hoe rehefa hiteny de avady badio impito aloha ny lela vao miteny fa iny rehefa tsy voadinika tsara ny zavatra tenena de ianao ihany no fatorany iny
zany ny fiainantsika andavanandro zany de zao ny sehatra iraisam-pirenena tsy de miteny izy tsy de miteny izy ary ohatra zao zany misy ny ohatra hoe ny Africa Intelligence, ny Africa Intelligence misy an'izany eto Madagasikara, Africa Intelligence Madagasikara, de any zany ianao no mahita rehefa mikaroka hoe alao aloha any amin'ny sehatra ny ivelany any zany ny vahiny zany de misy miteny hoe alao aloha tsy midikiditra amin'ny resaka financement zany fifidianana Madagasikara fa alao aloha tena jerena tsara, marina zany ny olona mailo alao aloha jerena tsara fa ohatran'ny miteny an'izao Leoniva Fitondrana nefa tsy le vahoaka ato mitabataba any amin'ny fokotany any ary reny vahiny reny rehefa tonga eto mandehandeha any amin'ny faritra any izy mahita ny tena zava-misy raha tsamva izy teny hoe tena mitombony tsy fanjaritsaka any amin'ny Grand Sud de efa memitatra hitan'ny olona zany nga io azo ofenina tsy azo ofenina ka raha amin'le famatsim-bola zany amin'ny fifidianana de hita zany loha hatreto hoe mbola menoena aloha ny any ivelana any satria ny atram'izay mantsy misy an'le hoe basket fond zany io le tamin'le projet soutien au cycle électoral de Madagascar na le hoe SACEM zay nisy atram'izay dia le fifidianana farany teo tamin'ny 2018 nandray anjara ny avany ivelany tamin'io resaka SACEM soutien au cycle électoral de Madagascar. Cycle zany tsy hoe fifidianana ray fotsiny de mijany eo fa natao hoe cycle de verimerina ohatra ny fadim-bola ny vehivavy io cycle de miverina zany hoe raha famatsim-bola zany amin'ny tontolo mpifidianana eto Madagasikara raha raisiny ty hoe soutien au cycle électoral de Madagascar ty na ny SACEM de rehefa misy fifidianana de misy le tohana misy ny fanampiana de ao anatin'io le hoe basket fond io anontany io any amin'ny PNUD fa tam'izany misy fiara mihitsy ny meniny avany velany any entina mandehandeha hoe tena atao sy anatotsana ny fifidianana araka ny tokony izy eto Madagasikara fa nandeha ny fotoana ny teny amin'izay ny filoham-pirenena efa vonona angamba le izy ao ny namana faly inona moa le zavatra nyteneniny efa ao inona moa le hoe nyteneny tamin'izay asa hoe eto amin'ny fihetsem-po ve sa hoana hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra ireo ihany no iarahantsika miasa de tsy ho tafavoaka mihitsika na amin'ny 2030 na amin'ny io ary zany zao tadidin'ny olona ne reny zao ianao hiatrika fifidianana 40 milliards d'ariary ny tononona ry amin'ny loi de finance ary 140 milliards d'ariary ny tenen'ny senia tsy mila vahiny zany ianao de midemerda zany manana ny oetimanana zany ianao amin'ny fanatanterana n'io fifidianana tsy kitoto fifidianana tsy kitoto fa fifidianana madio mangarara eken'ny rehetra ahoana ny atokavana amin'izay nefa ianao ato tsy mahalo volan'olona de ahoana no ahafahan'ny rehetra resy lahatra amin'izany ny tiako Madagasikara ato manesika ihany ary mariny azy fifidianana amin'ity taon'ity fifidianana amin'ity taon'ity fifidianana amin'ity taon'ity fifidianana filoham-pirenena tapitra ny mandany andro rajoelina tapitra ny 5 taona efa manisa andro manao compte rebourany ny olona io hoe rovina ny ataperany fampitaona hitondrany andro rajoelina ny firenena araka ny voalazan'ny lalam-panorenana tsy azo tokainy io lalam-panorenana io na azo adikana omena dikany amin'ny fomba hafa dia azo everina amin'izay zany hoe matony any ivelany amin'izao fotoana zao mbola tsy hitanao hoe ahoana ny hoe anampy sa ahoana sy ny sisa dia ianao tsinona ny teny hoe raha mbola reo mpamatsy vola mahazatra reo ihany no iakinana de tsy tafavoaka mihitsika de eniny olona zay dia io izy io mpamatsy vola mahazatra zany iza amin'ny FMI Banque Mondiale ny Union Européenne ny BAD sy ny sisa nefa iza no hoe tena navita loatra amin'izay tsika mbola reraka aloha hatreto ary ny fitantanana ihany koa tsy mandeha amin'izay aloha fa mipiritsaka ny volamena tsy misy manao be fandroaka ny are-pirenena arisy ilay toerana zay iangalina iarena-kibon'ny tany mahanitra velona tsy mba mahazo tombontsoa zany eneny hoe code minier io code minier hoe mba jerena amin'izay mba misy tombontsoa avy any amin'le faritra iangalin'le arena zany ara tsy voave de ahoana zany de ndeha aloha averintsika inona kely ity teny ny filoham-pirenena ity momba ny fanakianany ireo mpamatsy vola amin'ny mahazatra zao nefitsika hiatraka fifidianana misy tsy olana sady eo amin'ny resaka vola toy izao no ny teneniny
am'ireo mpamatsy vola traditionnel raha mbola ireo no anteheratsika, raha mbola mifanampiana avy any am'ireo firenen'ireo no antenaitsika ampandrosonany Madagasikara, dia za milaza anareo fa na afaka na am 2030 na am 2050 na am 2060 tsy androso mihitsy i Madagasikara. Zay zany le izy ahoana hoe raha mbola avy am'ireo mamaty vola mahazatry ireo ihany, ireo partenaire mahazatry ireo ihany dia tsy androso mihitsy Madagasikara raha hoe resaka hoe ampandroso ny Madagasikara ozy. Fifidianana ny tena ao anatin'ny fampandrosona amin'ny Madagasikara mihitsy tena ao anatiny mihitsy ny fifidianana ary io no fanehoany malagasy olom-pirenena ny fahefany. Zay le hoe miverina ny amin'ny vahoaka ny fahefana rehefa tonga ny fifidianana, raha mbola manontonona hoe firenena demokratika Madagasikara. Fa rehefa firenena tsy manaja ny demokrasia intsony Madagasikara fa ohatran'ny any Korea Avaratra zay tiany Kim Jong-un sy ny fianakaviany no atao dia afy zay. Fa raha mbola miteniteny manaja ny demokrasia zay manaja ny demokrasia dia zay le izy fifidianana. Ka ao anatin'ny tena hoe fampandrosoana mihitsy fifidianana ka ka raha mbola reo foana zany ny raha miasa dia mandeha zany ty zavatra ty, ahoana ary zany io vola io, maninona le fitondrana tsy maloha volan'olona. Resaka ary amin'ny mpampianatra re raha mbola zao fo avy indray ny CP ho avy ny CP ho avy ny BPC efa kaiky ny fanadinana. Mpianatra ihany koa tsy tokony varimbarina amin'ny jeu sy ny Facebook sy ny telefona, mila mamerindesona PUBG zao hoe ny ankizikizy tanora mantsy ohatran'ny variana amin'io. Voanina kely dia efa jeu dia lasa tsy hainy lesona nefa mifanadinana efa kaiky kely. Iny moa zany tsezatseza-tsiatra ihany fa ao anatin'le fanabeazana zay. Fa nisy mpikarakara fanadinana ne tamin'le teo aloha teo mbola tsy voaloha ny volany. Ianao nefa miteny ato hoe tsy mila ny raha mbola ireo foana no raisiny avany velany reny fitenenany reny tompoko. Zay zany ny teninareo. Eo ary ataovy ary le fitantanana ny arikare-pirenena sy ny are-pirenena nefa atao anatiny tsy mandeha amin'izay loana. Raha ohatra indray ka tena entitra ny fitantanana ny are-pirenentsika dia hoe tena mazava tsara zany ino ny vola vokatry ny fitrandrahana tato dia tena mahita tombotsoa ny malagasy afy zay. Fa tsy zay ny zavatra mitranga. Zany zao mbola mahalasa saina ny olona daholo. Hafa ny teneniny mandeha tsara ve ny processus électoral hoy ny mpitondra fanjakana, mandeha ozary zareo, mandeha tsara mihitsy fa tena mandeha araky ny heverana azy. Nefa ny atao miresaka vola anatanterahana an'izy dia efa misy taremarika samihafa. Zany ve mandeha? Zany ve mandeha? Ny olona ry mitabataba tsy voasoratra ny anaty listim-pifidianana ny anarany. Zany ve mandeha? Sa izy ity tenitenenina fotsiny. So dia averiny sasany fa tena hoe vendrana raha le vahoaka malagasy. Tsy mandeha zany fa zao aloha ny atao zany zao dia miandry, manao andro maso mihitsy. May loza ny président Marc Ravalomanana resaka listim-pifidianana tsika eto fa mbola hitatra io, mbola hito io dia vao maika mila ampiana mafimafy kokoa ny fahamailona. Tena arao maso amin'ny Tsipria mihitsy, arao maso amin'ny Tsipria. Nisy mifokotany amin'ny fomba ofisiara tsisy malala. Firy marina nisy mifokotany eto Madagasikara amin'izao 2 May 2020 zao. Firy nisy mifokotany eto tamin'ny teo aloha zany mazava tsara dia tsika ane zany zao raha hoe volana me fa tena tokony petrapetraka daholo ny rehetrarehetra. Fa ohatrany tsy hitanao hoe manao anao kely ohatra hoe fampitana kely tsika amelohany hidirana mana fanira zafy manantany afahantsika mahazo azy tsara hoe aiza ho aizy tsika ty. Tamin'ny élection présidentielle tamin'ny 2018 dia 7 novembre 2018 amin'ny premier tour. 7 novembre 2018 premier tour. Deuxième tour 19 décembre 2018. Mamerina kely tsika. Dia 7 septembre 2018 ny président Hery Rajaonarimampianina no nametra-pialana satria izy hoe ilatsaka ho fidiana ho président ny république.
zay le date zay raha tam'le élection présidentielle 2018 7 novembre 2018 ny premier tour 19 décembre 2018 ny deuxième tour 7 septembre 2018 ny président Era Jonary Mampiana no nametra-pialana satria hoe ilatsaky izy tsy elo eo ny calendrier fa zany niany de ahoanany am'ty taona ty tam 2018 volana mai ohatran'izao efa tena na ny avany velany ary efa tsy nirindona mihitsy efa inona ahoana ny fanampiana an'ity ny any velany zao mangatsitsika ko izy koa nahazo teny-gasika hoe raha mbola ireo foana raha mbola ireo foana ko raha tsinona izy ko eny ara ozy de mangingina izy am'izao manao langage diplomatika manao fitenenana mihaja zany ny ataony any ivelany zany ny atao hoe langage diplomatika raha tsy fantatsika fitenenana mihaja de zany no ataony any ivelany am'izao fotoana zao nga ianao maheno japonais miteny zany ohatra hoe raintsika fotsiny union européenne ne ao ny allemanina ao ny frantsay ao ny italiana ao ny portugais ny anglisy any tsy ao fa efa niala raha hoe union européenne vondrona européenne matanjaka be zany tam'zany 2018 zany efa mandeha daholo satria resy lahatra ny olona tamin'ny fampanantenana zay natao zany hoe andeha tsara io ahita hoe faranapoziny olo izy doublon io mety zany nitranga teo itya ny any ivelany le mpiara-miasa amitsika nahazatra efa nahazo teny-gasy hoe raha mbola ireo foana ny 2030 zao inona voarain'ny olona voasoratra any reny voatahiry zay raha manana arsive vo mainka moa fa tsy ry zareo koa dia izay la izy ny resaka hoe vola ampiasain'ny kandida zany iny mbola tsisy resaka atramin'izao teny daholo ty société civile ny tena mpiteniteny io mihitsy tena mpanatsikiavina io mampaneny lakilosy momba an'io ahoana ihany ty famatsim-bola ho an'ny kandida ty rehefa nytenentsika teto hoe ny kandida zany tompoko nafiry milatsaka eo kandida malagasy fa tsy hoe kandida ny rosiana kandida ny sona kandida ny karana na kandida ny amerikana na kandida nyzao fa kandida ny malagasy de malagasy misafidy izay tiany tsy azo teriterena fa aloha izy isafidy arak'izay tiany eo miainga amin'ny lista électorale petrapetraka tsara tsy misy diso ary listim-pifidianana tena azo itokisana sy tena marina satria iny ny lakle ahafahana mamoaka ny tena marina any am'izay valim-pifidianana rehefa tonga ny fotoana fa raha vo lisy-pifidianana fopla lisy-pifidianana misavoritaka no misy eo tsy voaka mihitsy ny fahamarinana tsy voaka ny fahamarinana ninninona tenenina eto ka hatreto zany zao de mitaky manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy ny olo-pirenena tsirairay ny amin'ny hoe lisy-pifidianana tena izy no mila mivoaka eo ary zay mahatonga nytiako Madagasikara andany vola andany fotoana misy vola mialana amin'io déplacement io saiko zao ohatrinona ny lan'ny faniry zao nandeha tany Fenao Rivesta tany ohatrinona ny gazoal ohatriny vola miala zany fa sao de averiny sasany hoe tsy vola miala fa izany de mba ho tombontsoan'ny rehetrarehetra ho tombontsoan'ny malagasy sy ho tombontsoan'ny firenena fa tsy misy hoe zavatra hafa akory raha io ataony tiako Madagasikara io ary io nga hijanona tsony tsy mijanona tsony io fitetezam-patra ataon'ny tiako Madagasikara io ary efa namme baiko mihitsy ny président Marc Ravalomanana ny aminy hoe isam-pokotany de mila manao organisation isam-pokotany amin'ny fanaraha-maso amin'ny ty resaka raha-pifidianany ty fa ny ratsy tsy kely lalana miraba namana fanira zava-manantany ary tonga atao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada tontolo-pifidiana moa zany resahana teo ianao ihany keo mbola manan-javatra ambara mialoha ny atoavan'ny député Mambra Bendrina andao ary satsisy miarabarina sady misaotra ny rena isan'andro dia mitondra an'izay foana satria ny fahavitriana ho tena zava-dehibe ity zany le hoe fitiavan-tanindrazana no mibaiko anay de makasitraka betsaka amin'izay mihitsiny satria ho amin'ny fandrindrana andraikitra moa izay ho antsika mirahalahy izay zany amin'ny fitantanana ny fandarina de miaraba ny faly ao ambadika ao asare tsy voajeriko tsara izy miaraka amin'ny faly ionja angambany lalaina no miaraka amin'ny faly eo ambadika ao de arabainy faly sy lalaina
zay ekipa mavetriky ny MBS ny any ambony any ry Jean-Claude sy ry Radany ry Tately miodikodina any mijery ny pitsopitsony teknika rehetra mampifandray antsika ry Madagasikara ny mpiara-miasa ao amin'ny Radio Mada zany hoe ny zato teboka valo dia arabaina ianareo telo menada kokoa manokana ho an'ny Nomsa Malala ary Robena ny any faritra rehetra dia tsy adinontsika zany ianareo zay manaraka ty fandarany ty sy ny any ampitan-dranomasina any anaovako kokoa ihany koa moa zany rina satria misy ny mangataka maro be de mba severina zany fa zava-dehibe zany ny ankahirezana an'ireo ekipa zay miasa any amin'ny sehatra rehetrarehetra any de ry zalahy jeune team fianaratsoa zany kokoa an'lisany ry Rady Patrick ry dokotera Tina Rasolony Rina zay mitety fokotany tsy akijanona na andro sabotsy sy alahady aza na andro fety aza de kokoa anareo zany satria efa manomboka mikisaka miala ny F1 CF2 sy ny ino moa zany le ambanivohitry Matsiatrambony zalahy fa efa ikisaka wakaty Ambalavao sy ny rehetrarehetra de kokoa ho atsika any Ambalavao any ho avy ny ekipa rehetra aty Akalamavony ko ho avy ny ekipa rehetra zay hanao ny fanentanana ho atsika zany fa efa mandrafitra an'izay tahakan'izay ny Antoliara ny ekipa miaraka ny ry vice président Elsoa ry Rabe ry député Razatondra tahakan'izany ihany koa ry jeune Clovis zay miasa mafy satria tany Ambovombe tany Ampany maro be ireo toerana zay an'olalovan'izy ireo ao anatin'ny fanentanana avokoa zany rehetrarehetra zany ny amin'ny Majanga moa mazava ho azy dia ry CM Marivo ry Renault sy ny ekipa zay tarehan'ry raiky team ry président Ravokatra dia miasa mafy any am'izao fotoan'izao miaraka amin'ny jeune team dia azombokatra avokoa zany rehetrarehetra fihetsika sy mahafinaritra izany any Anjorobe teto Nalson de efa any le ry niatsy teo efa any izao efa miaraka moto vao maraina be mamiryfiry ny atsika izy tamin'ny maraina fa ho an'ny resaka sécurité fotsiny de tsy resahantsika satria mamay be zao ny rozy any Zorobe zany surtout any ambanivohitra fa any Nalson sy ny ekipa rehetrarehetra zany efa manao ny fanentanana ihany koa zany am'izay fidirina anatin'ny listre mifidy sy mifanaraha-maso ay ary mifametrahana an'ireo ekipa samihafa isapokotany zany tahakan'izany Madame Zo any Kazondande any sy ny ekipa rehetrarehetra de kokoa ho anareo zay any ambanivohitra any am'izao fotoan'izao maromaro no tokony menan'izay fa de zay aloha ny tadidiko saika adiniko ny any Mananara ny Sandrakatsy any de kokoa anareo any indrindra ry monsieur le maire zany zay ben'ny tanàna teo aloha sy ny ekipa rehetrarehetra ny ekipa ny tanora any Sonerano Vongy ihany koa zany tarehan'ny coach Mananjara Fidson ary Rasomotra sy ny ekipa rehetrarehetra de arabainareo fa zao eto de mampiomana bira ny Antsirabe aza adino fa amin'ny herinandro ohatran'izao tsika tonga de any Antsirabe indray mason'izao tontolo zao any no tanterahana congrès paritra ny antokotiky Madagasikara zany faritra vakina karatra karaha vao miresaka faritra vakina karatra tsika de ndao asisitsika le izy rina tonga de manomboka ato Ambatolampy tsika de mandalo ato Atamfotsy tsika de mitsofoka ato Faratsio tsika de mandalo any Antsirabe 1 tsika Antsirabe 2 mandalo amin'ny Betafo mandalo amin'ny Mandoto tonga ny Manandona misy tsy voateny veriny zay angambany amin'ny akabeany reo mandrafitra zany an'izay faritry Betafo zay ka miomanareo fa ao Antsirabe zany amin'ny herinandroany de efa misamaritaka tsara mihitsiny efa mivonimbonina zao moa zany de efa mivonimbonina fa efa akatoka tsara mihitsiny zany lay hanaovana ny congrès paritra ny antokotiky Madagasikara zay ho tanterahana amin'ny herinandro io le izy de efa mari an'izay tsika de ataovy ny fanentanana isapokotany am'ireo tompon'andraikitry ny team sy ny amin'ny fahafahatsika miatrika izany na tsika tia Faratsio na tsika tia Tanyfotsy na tsika ty Ambatolampy na tsika any Mandoto na any Manandona na any Betafo sy any Antsirabe 2 any marina moa fa Antsirabe 1 no andray azy fa de efa manao organisation zany tsika manao fiomanana iombonana zany ahafahana miarika zany satria andro lehibe zany hoe ionana zany
mazava ho azy ny filomarika ravalomanina moa tahakan'izay nataony tany amin'ny faritra hafa dia hia ary hitarika an'izany congrès paritra ho an'ny faritra vakinakaratra tanterahany antokotiko Madagasikara izany. Nisy olo-mamboaka amin'ny rahalahy zay any antoerana moa zany de efa tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy député Michel kokoa ho anao sy ny ekipa zay ao anatin'izany distim na Tsirabe faharoa zany Tsirabe voalohany miaraka ny jeune team miaraka amin'ny femme team député Michel nahavako aby araka le fiteny malagasy gasigasy mahazatra antsika rehetra tahaka an'izany ihany koa ny député José Olivier Antony zany zay voafity tao Antsirabe faharoa zany efa député betraka efa satria efa azo lazaina hoe mandat efatra be zao député José no nomeny vahoaka na Antsirabe faharoa fitokisana de efa manao fandrindrana miaraka amin'ny ekipa rehetra mihitsy de anaovana kokoa spécial nareo zany ataovy masaka tsara fa ny ekipa rehetra zany de ho avy any toerana hanamafy am'izay hoe sy amin'olotra firaisakina am'izay hoe congrès paritra ho tanterahana any amin'ny faritra vakinakaratra amin'ny herinandro io zany hoe zoma ohatran'izao zany de efa manimanitra Tsirabe any amin'ny Vildo zany rina efa lama tsara amin'ny baolina sabotsy moa mazava ho azy zorzy zany eny ary resaka fifidianana rina tsika manko tsy maintsy miresaka amin'ity satria isika de manolotra vahaolana araky ny lalàna tsika zany tsy mitady zavatra mihitsy ivelan'ny lalàna fa vahaolana araky ny lalàna narositsika de mahavahaolana araky ny lalàna zay rina Rabe Mananjara dia ny possibilité voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana izay no isahantsika zany araky ny texte de mamerina ao anatin'ny lalàna zay mihitsy de mamerina tsika hoe tianno izy fa satria zao tsarotsika tsara mihitsy rina le tamin'ny tetezamita de hoe retour à l'ordre constitutionnel de contre an'izany coup d'état zany ary tsy te herika an'izany tetezamita izany ny akamaroan'ny olona satria fantatra tsara fa vaky balina ny tetezamita vaky lala tsara ny tetezamita ary nataon'ny sasany sehatra nangoronan-karena tetezamita eto de matsiaro an'le tenyle ray aman-dreny be zay efa ela fa tsaroko ty teny ty ray aman-dreny be ty hoe tsy anaika hanapotena ny fireneko sy anaovana sehatra business ny firenena tsaroko zay tena ray aman-dreny be mpitandrony zay de nijoro le ray aman-dreny be zay nisy fotoana izy candidat filoham-pirenena zany mpitandriny izy tena tsy anaika ozy izy anapotena ny fireneko sy anaovana business anty Madagasikara ity satria teto ny razambeko teto no namolavolana ary teto no nametrahako ny ankonako sy ny vady aman-janako ary mbola eto sy ny taranako de zava-dehibe mihitsy zay satria miady am'ty Madagasikara ity sika zany ho any ty Madagasikara ity sy malagasy ka zany zavatra resahantsika zany raha tamy 2009 zany de zao hivelan'lay lalam-panorenana antsika rehefa hivelan'le lalam-panorenana antsika zany dia nitadiavina tam'izay de hoe ndao hiditra anatin'ny lalam-panorenana zay le retour à l'ordre constitutionnel de zay le nitsangana n'le légaliste nanomboka tamy taona 2024 le tetsy Amboditsiatovo zay le nitsangana n'lay miaro ny fanjakana tandalana sy lay hasin'ny repoblika ny fiandrianam-pirenena de ny afahana miaro an'izay de zao miverina ao anatin'ny lalam-panorenana satria zany lalàna fototra dikan'izay manadino ary miezaka handamo mandraraha rehetrarehetra handeha hany am'izay lalam-pifidianana zay avoajany lalam-panorenana satria niantona ny lalam-panorenana ka raha mijery zany tsika ny zava-misy am'izao fotoana zao mbola anatina crise tsika io ho anatina crise tsika io ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao sy ny fomba hitantaniny firenena sy ireo fametrahana ny androm-panjakana indrindra mpantanteraka zay miova efa inenina angam'izay no nisy fiovana ary ny kafoy azy nateraky ny fametrahana ny androm-panjakana l'olona zay vo nyteneny député Mambra Bendrina député Fetra Omaly fa tsy ampy reo collège électoraux zay tokony hanao fifidianana hisafidy andreo mpikambana anatin'ny antenimeran-dolona satria ny lambarany lalàna tam'izany de hoe tsy maintsy misy reo eo anivon'ny faritra tokony hanao an'izany fifidianana zany akoatra ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina
de tsy ampy le izy zany zany dia anisan'ny fototra iray tsy ahafahana manainga ny fifidianana de nietrerita fotsiny hoe tanterahana le fifidianana lo olona tamin'ny 1924 fa taty aoriana le izy tsy tokony lalàna intsony ny atrehana azy fa nininy le fitondram-panjakana natao le izy moa saikana foana le anteny merandoha olona de zavatra nataony tam'izay rinarabe mananjara nitazotazomina teo ihany ndray le androm-panjakana satria fatany fa tsy araka le nyresahana tany am'lay présentation ny IEM sy lay firotsoan'ny filohan'ny république terie Mahamasina izy foanatsika ny anteny merandoha olona de hanangana université tsika fa tsy maintsy manova lalam-panorenana zany satria institution ravana ao anatin'izany le filoha moa ny teniteny foana satria tsy hainy angamba mamaky an'le lalàna de mipetraka le anteny merandoha olona fa mipetraka tsy sazoka le izy satria tsy nanaraka an'le tena fenitry ny lalàna de mety manana maro anisy izy fa zao le anteny merandoha olona tsy azo lazaina fa mahavita tsara an'le asany lay rôlany zay manana anjara ihany ko akolatra ny la hoe collectivité territoriale décentralisée mifandray vatana amin'ny faritra dia manara maso ihany ko ary anisany mametraka an'le toerana am'izay endriky ny ray aman-dreny izay raha zava-misy am'izao fotoana zao de za tsy hitanisa tsony nefa endriky ny fikorotanana sy ny fahasaranana ateraky la hoe maro anisa tsy voatazo naraky ny tokony izy tsony ary nronana ka ny am'lay fitsipahapitiko-isana sy lay zava-misy maro be ny ainga teo anivon'ny anteny meram-pirenena zany na ny kabary natao ny filohan'ny anteny meram-pirenena na ny fijoroana ataon'ny resolo mamboaka maro samihafa zany rivotro zany resahantsika zany dikan'izay hoy sika mbola anatina krisy tsika am'izao fotoana zao ary tsy nahatateraky tsika an'ireo toromarika napetraky ny voniny europeana manino tsika no miresaka an'izany satria ny vondrony europeana mazava tsara no anisan'ny vondrona zay manampy manao tosika ho an'ny fitondram-panjakana malagasy safiditsika zany ifanampy ao anatin'izay tontolo mpifidianan'izay anisan'ireo pitarika voalohany zany ny vondrony europeana satria misy firenena maromaro vondrona ao anatiny zany pitarika voalohany amin'ny fanampina ny Madagasikara raha tontolo ara-pifidianana misy ihany ko reo avy amin'ny PNUD Nations Unies misy ny EISA sisisa fa zay aloha ny azo lazaina hoe fepetra lehibe satria nanara-maso ary nahita zava-misy teto Madagasikara ny vondrona europeana raha tsy resaka tsika nanomboka 2024 de fantanina mipetraka de hoe tanteraka ary ve retour marque ny elan'ny vonona europeana teto 2024 valiny tsia nisy teboka marobe tao anatin'izany toromarika na recommandation zany ka raha reny fotsiny tsy tanteraka nefa iroso amina fifidianantsika ny vesaran'lay refonty tsy mandeha am'zelona rinarabe mananjara sy lay endriky ny fametrahana an'le seni am'izao fotoana zao tao arinany le fa aravan'le seni tamin'ny heritaona iny ny ACC-rany iny kianiny de ny ACC ihany ko efa nikianiny Union zay européenne nikianiny Union européenne ny ACC sy ny seni fantana mihitsiny mihitsy reo zany dia mbola vary mangatsika miampy an'lay recommandation 2018 zay misy teboka amampolo marobe hoe reto ny anatsaranareo fifidianana ho avy eo de mbola tsisy voady zany am'izao fotoana zao kanefa tsika de mahita hoe lalam-panorenana tsy maintsy miresaka ny anatanterahana fifidianana zay tokony atao am'ty 13 ty raha tsisy zany ny fifidianana zavatra mety hitranga tsy maintsy misy endrika eo lalàna mamoaka an'le hoe anton-javatra inona ny tsisy ny fifidianana 13 mbola tsy any aloha tsy anytsika aloha fa tsika de mieritreritra foana hoe fifidianana isy am'ty taona ty satria zay ny ambaran'ny lalàna de eto ny adevitra ampy sa tsy ampy vola io aloha zany mifangaro afetsena politika io fa tsy vita mifangaro afetsena politika ila izy fa mifangaro ihany ko fahasaranana vokatry ny tsy fahaiza mitatana sy tsy fahaiza mitondra itsika manko rehefa miresaka tsy fahaiza mitatana mauvaise gouvernance de tsy maintsy miresaka tsy fahaiza mitondra ihany ko satria rehefa miresaka tsy fahaiza mitondra resaka expérience zany resaka leadership zany resaka fandrindrana coordination zany eo am'ireo olona sy reo andraikitra zay hiantsoroa ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de tsy afaka misaraka ny tsy fahaiza mitatana sy ny tsy fahaiza mitondra zay ataony mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de zay le tenentsika hoe
ny resabola am'izao fotoana zao de sady misy afetsena politika ila izy no misy tsy faiza mitantana sy tsy faiza mitondra de marina tokoa aloha sahirina le fitondram-panjakana tsy misy vola ao fa zavatra mahagaga sy mamperitrehitra atsika rina efa nyteneniny rina teo zay manko nytenenina amitsika foana hoe arao tsara ny fandaratsika naninona ny fanjakana tamy 2018 rina zay avy nyvoaka crise politika avy tany naty lavaka fa mbola sy tafarina tsara satria nisy koa nge ny déstabilisation samihafa inteliniva premier ministre anie tamy 2018 io hoe tsarotsika tsara Cool Roger vity Cool Roger niditra teo Jean Ravelonarivo niditra teo taorina Jean Ravelonarivo solonandrasa mahafaly Olivier ary Tsay Christian zany vokatra lay hoe gouvernement de consensus iny efatra akory ny aza akoatriny hoe déséance teo anivon'ny assemblée nationale riny de niteraka le pacte de responsabilité crise ani zany teto Madagasikara sy ny fihetsiketsehana samihafa fa zao nahita vola le fitondram-panjakana satria zay ny ambarany lalàna ny tsy maintsy anatanterahana fifidianana fa tsisy hoe za ifikofikotra eo zany za mbola mitady astuce za mbola mitady ketriketrika hafahafa any ambadika any mba hahafahana manitatra adevitra de adevitra inina foronina ary ny fanjakana mamorona an'io resaka transition io efa nangataka teo anivony Sadek ny fitondram-panjakana mazava ny tenin'ny parainy Auguste nangataka no mbola antarana azy rotaona tika ny adevitra tetezamita am'izao fotoana zao resaka fotsiny bobaka ny fitondram-panjakana fa avy aminy io courant d'idée miaingy avy aminy io ary tsy miteniteny foana ny mpanao politika parainy Auguste raha nyteny an'izany hoe teo anivony Sadek nge nangataka an'izany fitondram-panjakana dia zay tsy ao le fahavononana hiatrika ny fifidianana aterak'izay hoe lalàna manery an'io hiverina ny vahoaka ny fahefana zay nge le hoe fifidianana suffrage universel direct ny élection ho tanterahana amin'ny élection présidentielle zany hoe tsy grands électeurs ny fidy eto Madagasikara fa vahoaka indray mandeha ao anatin'ny 5 taona intérêt an'le vahoaka zany ny fifidianana fa tsy intérêt ny parti politique tsy intérêt n'olona ray tsy intérêt n'olona roa fa fifidianana miverina makany an'le vahoaka intérêt général an'le vahoaka zany rina arabe mananjara ary respect n'lay texte ambarany constitution ary ho fanajana lay rafitra démocratika sy ny sotoavana républicaine satria zay aloha zany ny régime andehanantsika am'izao fotoana zao dia ao anatin'izay hoe sotoavana républicaine rafitra démocratika zay dikan'izay tsy manana adevitra mihoatra an'izany tsika hoe ndao iresaka zavatra hafa efa nyresantsika teto rina fa convention amoahana accord no ahafahana miteraka tetezamita akoatriny hoe misy masitsivana maromaro ahitana taratra fa ty raha ty de mitaky tetezamita efa vory ve zany fepetra zany raha vory zany fepetra rehetrarehetra zany ahoana ny force exécutoire zany ahoana ny fitondram-panjakana ahoana ny mpanohatra sy ny sisa fa hatreto aloha zany de hoe ito ny akaiky indrindra dans 6 mois ny tsy maintsy misy fifidianana eto hoe ary tsika miresaka ny atsika nyfantatsika novembre 2023 aza miresaka décembre aloha ty ovitaitsika tory voalohany koa ty rehefa mitady retolo reto ambongadany tsisy fameriny ka mitady an'lay filomarika ravalomanana ny voaka zay ny teneniko hoe ny contexte sy ny situation no mitady ny filomarika ravalomanana fa tsy ny filomarika ravalomanana no manery ny contexte sy ny situation hoany aminy zavatra roa samihafa zany everinao fa olona terena ve ny olona miantsoantso hoe mosare zay dada mosary zay dada mipoliany anao dada marary ty ajahanay zany nge ny antsoantso hoe any am'izay ale rehetrarehetra avy any atsimo zany resako zany fa ny any am'izay ale rehetrarehetra any de avonjeo dada mafy mijaly zay le aspiration zay la etahitam-bahoaka zay
fa tia koa nefa lalàna tsy azo elana ka zay le tenentsika hoe intérêt général an'le vahoaka aloha le élection satria ny fahefana miverina any aminy ny adevitra amin'ny intérêt amin'ny mpanao politika sy ny intérêt amin'ny parti politika zavatr'afo zany fantanitsika petraka de zao est-ce que ny mpanao politika sy ny antoko politika ve vonina hiatrika fifidiany eto Madagasikara anjara mpanao politika sy ny antoko politika mamaly izany fa mifantatsika fotsiny aloha misy lalàna amin'ny fiain'ny antoko politika de manao déclaration d'existence isaky ny avril isa-taona ny antoko politika zay aloha ahitana taratra amin'ny fahavononana antoko politika fa akoatrin'izay ihany koa ny fahasahiana hiatrika fifidianana eny mety hiteny ny antoko politika sasany ny aminy hoe ka hoana ny hiatrehanay fifidianana amina zavatra mbola folo amina zavatra mbola tsy milama amina zavatra manahirana azo dinihana seritreretina daholo zany fa zao tsy misakany zany ny mahantoko politika ny antoko politika ny atrehana fifidianana de eto manahirana atsika am'ty raharaha ty rina teneny rina tamitsika teo 140 milliards d'ariary ny vola everiny seni fa hikarakarana fifidianana tsika zany tsy mbola eritreritra communal aloha fa présidentiel 40 milliards d'ariary ny soratana tany loi de finance initiale LFI 2023 fa nanaovana fivirina tamin'ny décembre 2022 teo de ino ny lany satria io ny possibilité amin'ny fanjakana fa mbola azo dinihana fa rehefa mivoaka misy correspondance zay taorina ny fiaona fitondram-panjakana tamin'ny volony européana notarian'i Isabelle Delattre nanomboka tamin'ny 4 aprily de nisy correspondance mivoaka zay tsy tatsika mola izy foity safanainina fa tsika tsy mihina foity iny retiko moa tsy mahay miasa zay taratasy mandeha makany amin'ny volony européana nidirikabon'ny présidence no voalaza zany fa nanoratra an'le izy de ao no nahitany rehetra rehefa natsaka hevitra namaky ale izy marobe ny point ao azo jerevana satria amin'ny politika misy dikany daholo ny soratra tao na ny virgule sy ny point ary sy ny point virgule misy dikany daholo amin'ny politika rehefa misy ny rédaction ohatran'ireny de nijerevana le izy 70 milliards d'ariary ny possibilité mety hita amin'ny fitondram-panjakana dikan'izay zany atsasaky le 140 milliards d'ariary tenen'ny seni ny président seni tamin'ny heritaona de efa niteny fa raha ohatra ka tsisy ny vola ary tsiapo vola etrehana fifidianana inona fifidianana ao ataonay eo sahirantsika zany zao de apetratsika fanontaniana vita 2 tours ve amin'ny élection ny 70 milliards d'ariary satria hatram'izao ny SACEM cycle hoy rina teo ao anatin'lay soutien amina cycle électoral mbola tsy mandrotsaka zany lay sehatra resam-pinena na hoe PTF ohatran'izao tamin'ny 5 taona lasa efa mirarakopana ny vola 30 millions de dollars ny vola netrehana fifidianana de eto ny resahantsika ny aminy hoe misy afetsena politika io sady tsy faiza mitatana tsy faiza mitondra satria de avoakatsika ty faly maninona ny fitondram-panjakana mahita vola anaovana subvention ny jirama zay tsy vola kely fa vola be ho tononoko amintsika eto le tonom-bola io izy io fanampiana mitetina 441 milliards d'ariary no nomen'ny fanjakana ny jirama ny telo volana voalohany ty taona ity tam'ty 2023 ty zany ho fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra menany mpanjifa ity fanampiana ity raha ny nambaran'ny rindra Asimelo raban'ny Rinason ministre ny toekarena sy ny vola sorsan'io tamin'ny Express de Madagasikara de ahoana fanatsarana an'le tolotra ny kalitao mbola mahafapo ve lay tolotra lay kalitao am'lay jirama am'izao fotoana zao raha ohatra ka 441 milliards d'ariary no subvention no meny fitondram-panjakana 3 mois telo vola voalohany tamin'ty taona 3 ty de ahoana tsy ahitany fitondram-panjakana 140 milliards d'ariary homenany seni hiatrehana fifidianana fa azo eo le raharaha zay ny teneniko hoe misy afetsena politika ty ka raha mijery ny adevitra transition mandeha am'izao fotoana zao satria tsy io fanjakana io mihitsy ny teny an'izany hoe manaiky transition zay faible izy raha miteny an'izay
amin'ny politika zany manahirana fa zaho alefa n'le adevitra mandeha ty ambady de raha isika référence lay tenin'ny ambassadeur paraine Augustine hoe reo angeny nangatatra tany amin'ny Sadek ny antarana an'lay fitantanana ny firenena. Donc misy kilalao ana communication mandeha any ambadiko zao adevitra rehetrarehetra zao samy kopy fa mody mitapy zany fa teny zay misy le adevitra miodina any ambadika any satria ahoana no ahitany fitondram-panjakana 441 milliards d'ariary raha tena nandeha amina destination finale tokoa le vola fa tsy hoe nininana voaka le vola kanefa misy lalana marobe nalehan'iny vola iny mbola akamatatra zany so de fomba ahafahana mamoaka vola fotsiny zany koa mbola mila audit zany nandeha tany amin'ny tena subvention jirama ny vola rehetra navoaka hatramin'izay ka ahoana ny hitanao 441 milliards d'ariary fa tsy hitanao 140 milliards d'ariary zay tsy subvention fa vola everina fa besoin amin'ny élection eto Madagasikara 70 milliards d'ariary ny teneninao tsisy dikany ane zany vola zany tokony hita fitondram-panjakana zany fa misary gaiga eto fotsiny de mbola anao négociation amin'ny PTF fa nga ilaina indray aloha le mpamatsy vola fa nga raha miaraka am'ireo tsika tsy antra eto foana na veriny rina teo mihitsy le resaka de zay ny tenentsika hoe mody gaigy reto olo reto faro io fiazoazona tsy mety mamoaka tsy mety mivalide an'lay daty anaovana fifidianana io de mbola ao anatin'zay samby kopy fa mody mitapy zay ao anatin'zay afetsena politika zay fa mety ilako tampoko reto olo reto zavatra tsotra fotsiny ingeny tadiaviny convocation des électeurs efa impiry ano ny resaka an'izay tamintsika teto il suffit de maka 4 mivory ny conseil des ministres mamoaka décret convocation des électeurs point barre azo atao ny fifidianana ny CENI raha tokony izy tsy manana lalana mihitsy tsy manana fahafahana araky ny lalàna hanoratra any amin'ny ACC antany ara-dalàna ve nanaovana fifidianana am'reto proposition na daty omena reto tamin'ny 9 novembre sy en 20 décembre kina ny antanisenia zany 7 novembre raha nanatanterahana fifidianana tamin'ny 2018 nakatoavin'ny ACC 17 novembre raha nanatanterahana fifidianana 17 moa zay sa 19 tamin'ny 2018 nakatoavin'ny ACC fa zao sarinady fotsiny iny de oziny ny ACC hoe azo anatanterahana fifidianana io fa ino a tsy mahabata an'le élection tsy midika iny fa efa ara-dalàna nisin'ny élection raha tsy mivoaka ny décret convocation des électeurs de tsy mety mamoaka le fitondram-panjakana na validation fotsiny ary ao anatin'ny conseil des ministres tsy avoaka n'le fitondram-panjakana sady misy ady akafetsenao misy tahotra ara-politika ao mifangaro tsy fahaiza mitatana tsy fahaiza mitondra le raharaha eo mampamailo atsika efa hitatsika reto olo reto efa fatatsika ny fomba fiasan'ny reto olo reto dikan'izay zay zavatra ataon'ireo olon'ireo rehetrarehetra mampamailo atsika daholo satria mbola olona te hiverina sy te hifikitra amin'ny fahefany reo olo reo makarary ny sofiny izy ireo mihitsiny maheno an'le hiala ary tokony ametra-pialana le président raha ohatra ka ho candidat 9 septembre satria tsy raha ny sitrapony tsy hiala angambana fa tsy maintsy miala ianao raha ohatra ianao candidat raha tsy miala izy zany tsy candidat izy mazava be zany raha tsy mivoaka amin'ny mois d'août zao ihany koa ny convocation des électeurs tsisy fifidianana 9 novembre satria 90 jours amin'ilay daty nambarany teo anivon'ny CENI tokony anatanterahana fifidianana tsy maintsy mivoaka le convocation des électeurs tsisy fifidianana zany mandeha ampitso ny tsarsika satria tsika efa nyresaka foana teto ny atao hoe fifidianana de melo mandritra ary aoriny ny fifidianana itsika zao zany de ao anatina lalana roa samihafa après les élections 2018 zao fa avant les élections 2023 après satria misy recommandation Sadek après satria misy adevitra doublan zay ty raharaha ty fa avant ny élection 2023 satria ny texte no miresaka an'izany ary manao refonte tsika ka zay zany compliqué les situations de maninona ianao tsy hanararoatra mivory ny ateny mera-pirenena
possibilité tsotra be manao proposition de loi na projet de loi ny proposition aloha itsona ny député amandeo zay tokony amandena ampidiro any amin'ny assemblée nationale vita herinandro ane zany de vita mivorony groupe parlementaire rehetra reto no amandena enona ny hevitry ny société civile ny observateur mpanara-maso ny fifidianana tsy tazalaina ny hevitry ny FFKM satria efa mba mandinika ny raha-pifidianana koa ny FFKM de amandena zay tokony amandena atao le fionana zay tokony ahafahana makan'izany matsaka an'izay hevitra zay de entina eo anivon'ny assemblée nationale zany proposition de loi zany satria roa no ahafahana mampiditra lalàna projet avy any gouvernement proposition de loi avy any amin'ny député de vita le izy ianao koa mbola mampanantena zavatra hafahafa be ifidiny diaspora ny voafonja fidy sinsisa mbola tsy maintsy ikitiana lala-pifidianana zany de zay ny tenenitsika hoe tena misy mauvaise foi 1000% avy any an'le fitondram-panjakana misy lizy fa misy ihany koa manipulation politique grave be kanetsika de tsotra ny intérêt mivoaka malagasy mifantatsika io ny texte ho an'ny respect ny état de droit ho an'ny respect an'izany a fanjakana républicaine izany ho an'ny respect an'izany alternance douce démocratique zany atriana ny fifidianana fa mitaky kilalao madio fa tsisy olona koa eto adalainareo amin'ny alabato lava sy amin'ny alalana fampitahorana zay no joroantsika io de miteny am'izay tsika zay mahatonga filomarika ravalomanina hoe respect any constitution zay no intérêt any vahoaka zay no intérêt ny fanjakana républicaine zay no ambarany lalàna de ijoroany zany de sarotra ve zany everiko fa tsy sarotra zany eny ary adevitra mitoy ihany satria eto akaiketo ny namana fenondranay virazo zay anisan'ny ireo tompona andraika teo aloha ihany ko efa nanana ndraikitra teo anivon'ny congrès ny tetezamita tamin'ny fotoanandro fa anisan'ny mpikatrika ho an'ny antokotiky madagasikara eny amin'ny boribory tamin'ny faharoa eny fa anisan'ireo olona ihany ko zay piofana anisan'ny mpandalina anisan'ny mahalala mipitsipitsy ny ara-pifidianana atao anatin'ny antokotiky madagasikara miarabanao zoky be fena miaraba namana faniry a dia manantitra ny araba koa ny piensy mpanaraka ny miara-manonja miaraba ihany koa an'ny technicienne ato amin'ny MPS eny ary resaka fifidianana antsika io zoky be fena ianao fa manakambary ianao a eny ary raha araky ny lalàna zany a fa ndraso jerevako tsara fa 250 ny volana me andro any zany hoe tokony 20 andro zany de mikatona zany la hoe fanoratana ny anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana de fitsiriany zany a iny a efa anatin'ny famaranana iny zany le hoe manara-maso any fokotany ny olopirina iny fa le hoe fisoratana anarana mbola mitoy iny betsaka ny adevitra momba n'le refonte ny liste électorale zoky be feno betsaka ihany koa nefa ny adevitra momba n'la hoe tsy fahatomombanana eny anivon'ny fiarahamonina eny mino fa manakambarinao resaka refonte ny resantsika misaotra indrindrany amin'ny zay namana faniry voalohany aloha zany a araky ny lalàna de tsy maintsy natao iny refonte iny nefa moa araka ny tsy fahatombanana maro a de lasa ihany ny saina nandinika ny zavatra an'seo satria le tsy fahatombanana zany a de mariana avy hatrany a fa efa niainga sady hatrany amin'ny fanendrena reo agent recenseur aloha zany zay mariany atonina fa maro mifarotra zay tsy nahitana mangarahara mihitsy tao anatin'le izy a ary maro ara nitatitra azy fa reo raha reo olona voatendry sasany reo a dia manana firiana politika izany hoe raha dika amin'ny fomba fijery amin'ny apita amin'ny sarababe-mboaka zany de ohatrany hoe nanana mission atao ve reo zany mahatonga ny endrena azy tao de maro ny fitarainana tamin'ny liste électorale zany tamin'ny fotoana iny a ary hatramin'izao satria efa tsy eo amin'ny fokotany tsony izy amin'izao fotoana zao nisy ara fanamariana tamin'ny taorana sasany hoe ny lista nyjerenareo ve nanamarinana an'le anarana anisan'le antety-marina namatarana fa le refonte tokoa io lista jerenareo io sa so de sanatria le lista taloha mbola mampametra-panontany iny zany ary ny fahatomombanany a raha oharina amin'ny lalàna zany indrindra fa ny lalàna iresa-pirenena zay hoe
lista fiable zany lista azo antoka zany a dia tokony ho marina any amin'ny 7 isanjato a raha ny fitarainana azy tsy atratran'izany fahamarinana 7 isanjato zany mihitsy ny lista natao rehefa teo isorana be deaibe moa zany ny atokotiako Madagasikara izay taizany olona tokoa ary tena manao ny adidiny amin'ny mahatoko politika manana ny toerana maizy azy nanentana ny olona anara-masy hitsidika izany lisam-pifidianana zany na izany naty zany a mbola maro ny fitarainana azy ka raha nresaka ianao na manafaniry hoe fanamaninana tokoa moa no azo antoka avy io lisam-pifidianana io hatreto aloha zany dia mbola mampametraka ahialy izy naton'izay mantsy a hatrany amin'seny fohy be mihitsy no fantatra fa akoatran'ny hoe tsy de tena mahaleo tena tanteraka dia eo koa le hoe fitanilana fantatsika tsara mihitsy fa nany amin'ny commissaire ny seni ara nge dia misy olona fantatr' zao fa mpikambana atao amin'ny atoko politika zay nisy teto hatramin'izay zay tsy tokony hisy mihitsy zay ary aza adino fa izay mihitsy ny anton'ny akarany eto anazava amin'izay hoe fa inona tokoa moa zany ny tena mampitanilany io seni io hatrany amin'ny faratapony any amin'ny commissaire zany rehefa misy olona fantatritsika fa efa tsy de azo antoka loatra ny fahany fandehanany ampivoany mikarakara ny fifidianana io manaraka zany ny rafitra rehetra ty ambany ary vao nytenenina teo any agent recenseur tsy nisy fiantsona malalaka zany na hoe karazana appel tany amin'ny fokotany appel d'offre hoe isy a fanaovana refonte liste électorale ka miantso ny olo-pirenena rehetrarehetra zay vonona ndray anjara amin'izany na manana finiavana anao an'izany zavatra any zay zavatra zay a no ananana iay amin'ny lista atreto aloha ary tsy azahoana antoka 100 isanjato na an'izany liste zany zay mbola itsonany olo-pirenena rehetrarehetra hiara hitolona mihitsy a nentina anatsarana an'io liste io mbola misy hatramin'ny farany volana asa hoe misy fotoana iverenany amin'ny fokotany ve satria raha nyteneniko amafisiko le zavatra nyteneniko teo a tena le liste avy amin'ny refonte tokoa ve nijerenareo tao amin'ny fokotany tamin'izy nidina tao iny so de sanatria le liste taloha mety ho hitanao tao ihany ny anaranao tamin'ny fotoana iny fa rehefa hoverina fahandronova izy a mbola voasoratra eo ny anarana ka zay no etsonany olo-pirenena ankehitriny a momba ny fiomanana sady amin'izay fifidianana iseo satria tsy maintsy isy ny fifidianana naroviana de iomantsika ny zavatra azo atao zany ankehitriny a dia tsy maintsy zany a mandray zay andraikitra tandrify azy aloha ny olo-pirenena rehetrarehetra efa hitantsika moa zany ny fanomanana ny lisam-pifidianana fa misy zavatra ngeza be koa tsara ho manan'ny olo-pirenena mba tsy hiverenan'izay a fitanilan'ny seni zay intsony mariana eto aloha na manafaniry fa ny ratsa mangaiky any seni a raha eto Antananarivo fotsiny zany a de fantatsika mihitsy zany a ny fisian'ny fisian'ny tsy mampaleo tena ny rafitry ny seni raha eto Antananarivo zao zay manana statut manokana zany a de avy any amin'ny district a de midina amin'ny fokotany fantatsika fa mbola nylehibe amin'ny fokotany daholo no mitarika ny sele reo eny amin'ny fokotany rehetrarehetra eny tsy misy zany a afa-tsy nisy olo-tenan'ny ministeran'ny ady-tany raha ny ambany vohatra indray a zay manana ny statut avy ao amin'ny district de makao amin'ny commune makany amin'ny fokotany de matetika mbola ny délégué d'arrondissement ihany ao amin'ny commune no mitatana ny commission eo anivon'ny commune mandeha any amin'ny lehibe amin'ny fokotany zany no entina anam-porofona amitsika fa miankina tanteraka amin'ny ministeran'ny ady-tany ny firafitry ny senia isan'ambaratongany izay no ananantsika ahy hoe tena mahaleo tena marina ve tsy mitanila marina ve ny mpikambany senia mandrafitra anazy isan'ambaratongany de eo zany nisarehako ny sain'ny olona-pirenena hoe inona tokoa moa zany satria be deaibe zao any mitambatsotra zerazera any no miresaka hoe alabato miay alabato nefa tsy mazava amin'le olona koa hoe inona tokoa moa zany le alabato miseho ahoana ny fomba anatanterahany olona manana fahefana afaka mangalabato n'le izy voalohana zany ny alabato zay efa niseho nandritra ny fifidianana nisy teto amin'ity firenentsika ty tamin'ny fifidianana teo aloha rehetra zany na présidentielle na communal na législative dia tsara marihana fa misy natao hoe bourrage na urne iny le manisika vato ao anatina vata fandatsaham-bato faharoa eo ihany koa le manova ny procès verbal zavatra misy zany eto amin'ny firenentsika any amin'ny tany lavitra indrindra matetika ny lavitra indrina matetika no tena isehon'ny zavatra iny ka mepita makaty amin'ny seni foibe na ty amin'ny SRMV ny valim-pifidianana ary eo ihany koa le fifidianana vato sy ny fampiasana an'le bulletin précoché
amin'ny fifidianana olona sy fanakaramana olona ary eo no tena grave be am'ty lisy mpifidianana ity satria eo le ampiasana an'le olona maromaro afaka mivezivezy mifidy amin'ny toeram-pifidianana maromaro ary indrindra ihany koa afaka mifidy amin'ny toeram-pifidianana ray mety miverina indroa intelo ho aza vaiko amin'ny olo-pirenena zany hoe inona ny antony tonga an'izay afahatsika mandray nandraikitra tandrifitsika satria andraikitry ny olo-pirenena rehetrarehetra raha te hanavitra n'ity firenena ity ny mandraina ny didy tandrifina azy manoloana n'ity fifidianana ity satria ty fifidianana ity de efa nokolasiana ho fifidianana ialana am'izao fahantrana zao fifidianana idirana am'izany tena fanovany zany ary fifidianana idirana ho an'ny fampanotrona ny firenena de zay no anazavana ny olo-pirenena hoe inona tokoa moa zany mampiay amin'ny olo isy mpifidianana io ary oana ahafahana mampiasa ny olo isy mpifidianana io ho amin'ny tombotsoan'ny olona miketrika ny alabato de azavaitsika zany fa no irafitra amin'ny tanila hatrany etapo nykatra ty amin'ny fokotany io no ahafahan'ireo mampiasa an'io lista tsy de tomombana loatra io raha io no entina miatrika fifidianana ary raha io rafitry ny seny io koa raha tsy misy le resaka fanavozana amin'ny firafitry ny seny sy le concertation sy le dinika sy le lalàna nampidirinao teo andrefaniry hoe ampidirina any amin'ny antenimieram-pirenena mba ho tapahana le lalam-pifidianana maromaro dia io no afahana manao le alabato resahantsika zay afahampifidy zany miverina matetika amina fifidianana amin'ny toeram-pifidianana maromaro ary indrindra koa mety hiverina mpifidy amin'ny toeram-pifidianana anankiray ihany rehefa miray tsikombakomba ireo mpikambana bureau de vote ireo izay fisian'le firafitry ny seny miankina be amin'ny ministeran'ny ata zay zany mahatonga an'ireo mpikambana amin'ireo seny ireo andefa ametraka ny olona ny anatin'ny bureau de vote mariatsika tsara mihitsy fa zany bureau de vote zany mandrafitra an'izany de misy karazany anankiroa iray aloha le fitaovana sy le trano le bureau de vote proprement dit zany ditiny zany fa mifaharoa reo olona mandrafitra azy reo olona mandrafitra azy reo mihitsy ankehitriny no tena misy lesoka ahafahana mahatonga ny alabato io araka ny lalàna ty tena lalàna ty resahako ty fa tsy règlement intérieur ny seny kory araka ny lalàna de tokony ho fantatra roa volana mialohan'ny fifidianana ny toerana misy ny bureau de vote zay aloha zany ao anatin'zany zany tokony ho fantatra ao anatin'izay roa volan'zay koa zany ny mpikambana rehetrarehetra membre bureau de vote fa fifidianana nisy teto ma tsy ry namana faniry de tena mpikambana ny atoko politika miaraka tamin'ny fitondrana ny mpikambana membre bureau de vote sasatsasany satria inona ny anton'izay atao akinafinafina tsy misy fangararana ohatran'le volan'ny resahanao tao ohatran'le volan'ny jirama ohatran'le volan'ny knaps ohatran'le volan'ny fer tsy fantatro hoe nakazy de ohatr'zay koa nanindrena membre bureau de vote kononona any ambadika any de gaga be anao rehefa tonga tokoa fifidianana zay mihitsy le izy zay le fitsipy ary zay ny tena ho aseho atsika zay lalàn'zay hoe raha eto Antananarivo zao manana an'le statut particulier avao amin'le CED district zany de midina ao amin'ny fokotany manindry membre bureau de vote tena olana nefany le président ny CLRE le be amin'ny fokotany iny no akana hevitra anendrendreo membre bureau de vote ireo iny bureau lehibe amin'ny fokotany iny ma tsy raha eto Antananarivo ao ambadiky ny lehibe amin'ny fokotany iny ny tanàna be an'reto député miaraka amin'ny fitondrany reto ao ambadiky ny tanany lehibe amin'ny fokotany iny ny tanàna be amin'ny gouverneur ao ambadiky ny lehibe amin'ny fokotany iny ny député any amin'ny manodidina an'Antananarivo ary mampivory ny lehibe amin'ny fokotany foana reo mizara zavatra ho ny lehibe amin'ny fokotany reo hitantsika reny hatrany toliara mizara ordinateur ho an'ny lehibe amin'ny fokotany ny sénateur efa misy konokononana an'izay zavatra zany io ahafahana mampiasa an'ireo lehibe amin'ny fokotany reo raha any amin'ny commune ambanivohitra indray zany de fantatsika tsara mihitsy fa ny délégué d'arrondissement matetika no mitana ny toerana au niveau amin'ny commune izay mampiasa ihany koa ny lehibe amin'ny fokotany ahafahana manendry ireo membre bureau de vote ireo reo no akakevitra ka raisiko ny fisosokevitra teo namana faniry hoe tena fivorem-be-pokon'olona no tokony anendrena ny mpikambana ao anatin'ny bureau de vote ary avela ijoro ao mason'ny olona mihitsy afatarain'ny olona hoe tsy membre reny atoko politika ireo membre en bureau de vote ireo ary tsy sa manao an'izany reo satria na ny fifidianana filohan'ny fokotany raha de tsy sahan'ny fitondrana tao mihitsy mandrakitiny androany no tsy fanarahan-dalàna be deabe ny tany sainao teo de mbola iainantsika hatramin'izao zay ka zay ny atsoka ny olo-pirenena de nyzao sady ny omanana
fa naoviana ny ho avy ny fifidianana dia tsy maintsy mijoro sika hoe ahoana tokoa no tafidirantsika ao anatin'izany bureau de vote zany. Taloha namana faniry mariako tsara fa mampira bureau de vote zany a raha ho mifoko tany tena anisan'ny olona manana amin'ny maizy azy a tafiditra daholo ny mpikambana any amin'ny société civile, ny fampianarana, ny amin'ireny fikambanana fivavahana rehetra fa ankehitriny namana faniry a raha vao mandeha ny fifidianana ny akamarony za tsy miteny izy rehetrarehetra fa ny akamarony a de olona vato latsaka avy any ambadika any tonga amin'ny fifidianana no voagaga hoe ay very zareo reto ny mamba mifidy ary zareo reto nge ka atsy amin'ny QG zareo reto tsy mihitsy miasa efa nisy tam'izany namana faniry teto amity nanaovana fitarainana tany amin'ny seny ary eo nisarehako ny sain'ny olona mihitsy ary eo nisarehako ny sain'ny seny raha tena tsy mitanila ny seny zany amin'ny akapobeany a raha ohatra ka hoe tsy mitanila fa tena manao ny asany ara-dalàna tsy tokony isy ilana an'izany déléguéana kandida zany akory fa lasa ohatrany hoe le seny ny eritreretana hitsikitsika ivavahana indray tya sanatrin' zany lasa ohatrany mpampangipoka ny zanaka koa le seny indray ny lasa andrasana amin'ny le preux fifidianana hoe tena azo antoka marina ve reto seny reto tena manao ny asany ara-dalàna tokoa ve reto mpikambana amin'ny seny reto na reto voatendry seny a isanambara tonga ny reto de zay zany ny tena isarehako ny olo-pirenena rehetrarehetra raha tena te hamoaka ny firenena ao anatin'izao fahasarana zao tsika hiala am'izao fitondrana tena tsy manara-dalàna ray ary tena iseho'ny karazana zavatra hafahafa maro be nandritra n'izao fitondrana zao raha tsy hitanisa fa tsy ny tsy fandripalemana sy ny fangalarana voamaso sy ny fangalarana zazavarira sy ny fifampitifirana amin'ny mpitandro filaminana sy ny olona maromaro zao tsika dia mila mandray andraikitra ny olo-pirenena ka eto amin'ity le ady amin'ny alabato ty zany akoatran'ny efa fanaraha-masony resy mpifidianana izy zany a dia tsara fijoroana ny olo-pirenena rehetrarehetra mihitsy a mba hirotsaka am'izany mpikambana ao anatin'ny bureau de vote zany satria tsy natokana hoan'ny efa tonga ny fotoana tsy natokana ho an'ny olon'ny fitondrany io tsy natokana ny olona ho atolotry ny lehibe amin'ny fokotany no mambra bureau de vote tsy natokana olona atolotry ny député an'ny fitondrany ary zay ny tena mampikoropaka any dareo hatram'izao raha mahenitsika de tsy mila hovainy io lalam-pifidianana io tsy mila vainy io fa io nefa ny zao satria afoahany dareo a manao an'izay zavatra ary raha hitantsika matsy a efa betsaka neno ny solony zay tsy manaraka an'izay toromarika zay satria misy toromarika alefany dareo ka raha vitany fa tsy manaraka an'izay le lehibe amin'ny fokotany ary io tsy vitany lehibe amin'ny fokotany any a hatrany amin'ny secteur hafa io na secteur fampianarana io na secteur fitsaboana io a misy olona tena tsy azoazony zareo mihitsy a de tsy maintsy amena affectation hitantsika angamby reny lehibe ana syndicat reny efa tsy afaka miteny ntsony am'izao fa lasa affectation any amin'ny toerana maro samihafa le izy satria efa manomana sahady a ny olony a iandraikitra misehatra fifidianana izy ary namana faniry fanirina moa zany a ny mbola iakarany zokobe feno eto amintsika na andriamato ranevirazo feno eto amintsika zany satria tena zava-dehibe zay fa nazavany zay indrindraindrindra satria tena remako any ambadika any fa efa misy fanendrenarany le mamboran'le bureau de vote zay tsy araky ny lalàny zany fivorimbe-pokon'olona na afahana mametraka ny mpikambana ao anatin'ny bureau de vote ary rehefa misy fampiatsona araky ny lalàny zany ao anatin'ny lalam-pifidianana zany ka raha misy miketriketriketra zany de efa everitsika zany fa kilalao maloto zany de itsika aloha zany any amin'ny tandrifitsika azy efa mandray an'ireny fanazavana samy hafa ireny fa hiakatreto moa ny député membre bendrina za maniry raha ohatra ka mbola afaka manohy ny fanazavana tapany faharoa tsy hoelandray zany a zokobe feno de miakatreto indray zany satria tena misy andraikitra tsika olo-pirenena nambarany teo tsy hoe ny misoratsanarana fotsiny ihany sy manara-masony anarina anatin'ny lisy mpifidiana fa tena ny mandray andraikitra eny anivon'ny fokotany amin'ny fifidianana io mihitsiny mbola maro mifandraisana andraikitra amin'ny alalany hoe mpikambana eo anivony zany a birao fandatsaham-batso zany tsika moa zany ho an'ny atokotiky madagasikara de mametraka n'le comité de vigilance mbola ho avy ny fotoana hanazavana fomba fisialan'izay fa ny fanamafisana angamba ny zokobe feny alohan'ny alanao eto amin'ny plateau sy ny avatrafatra ho an'ny voaka satria raiky roapolo andro sisy de tapitra le fisoratana anarana azakazaka tsy omby aloha ozy ny FFK am'izay hoe tena mila miady fony vahoaka malagasy hisoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana zay zany a tsara de tsara tokoa zany a mbola tsy andrina tsy petrapetrahana mihitsy zany ary tena anaovana tena ohatrany hoe tena
tolona tena azakazaka raha tosika ny amin'ny fanaraha-masony resy mpifidianana aloha satria miainga amin'io aloha zany a no ataterahan-drareo a ny kajikajy politika maloto rehetrarehetra aoarinany fanarahantsika masony resy mpifidianana rehefa mifanaraka moa mpanao politika fa tena irosa amin'ny fifidianana tokoa dia mampirisika ny vahoaka malagasy tokoa zany za tena andray tanàna andraraha-pirenena alao an-tsaina le hoe karaha culturan'ny fahareseny zay aza maka alao amitsika zany le onja le négatif le mihiby fa ataovy aza mieritreritra hoe tsy za tsy hifidy fa tsy zay vato ratsako etsy ange narotsaky mpitondra am'zao natao sorata mpitondra am'zao tsy amin'ny tableau etsy fa ataovy taizaina amin'ny onja miaby zany tsika esprit tsy miezaka zany tsika andresy ary rehefa mitolony tsika ka miady amin'ny fahalovana sy ny faharatsiana dia tsy maintsy le foto-kevitra mandresy zay zany tsy maintsy mitanatsika ka eto a de tena mitsarika amin'ny vahon'olom-pirenena rehetrarehetra mijoroa ary aza mikelaina mihitsy zany a fa anazava miandalana zay zany a ny dingana ho rahantsika tsirairay avy a amin'ny fotoana rehetra mampety azy satria miazakazaka io fotoana io rehefa hivoaka tokoa ny daty a sy ny ary mamarina ny tenin'ny raha lafaniry teo hoe misy zavatra konokononondrareo ary mety amely tampoko reo a tsy mamoaka daty a sy tsy manova ny lalàna sy tsy manova ny firafitry ny seniry io ka eo ny tokony iomanantsika sady hijorotsika amin'ny fotoana mamety azy hoe tsy maintsy hijorotsika hanavitra nyity firenena ty fifakasitrahana amin'ny zokobe fentsika raha ny vrazo feno de sy fantatry ny rehetra ny zany eny boribory tamin'ny faharoa tantarina revorevoatra sy rano isanko satria tena anisan'ny sarotany amin'ny resaka fifidianana ometsika lalana fandritsika amin'ny zokobe feno a de mbola handalo eto amin'ny herinandro io hitondra fanazavana tena ilaina mihitsy reny fanazavana reny satria olona mandendeha any anaty fokotany any anaty commune iny resaka tamintsika iny de hampitombo am'izay fampahafantarana sy izay tsara ho fantatra mikasika ny raha-pifidianana zay satria itsika mato vonina hiatrika fifidianana de mahafantatra koa tsika zany ny pitsopitsony rehetra manodidina ny fifidianana sy mivonina ihany ko tsika zany hiady amin'ny alabato ka niady amin'ny alabato tsy hoe am'ireo tompona andraiky ny antokotima no tena ampiandraketytsika izany fa manomboka amina olo-pirenena mahatsapa tena hoe hakandraikitra ho an'ny tanindrazako a sy ny fireneko de inona nataona voalohany indrindra akoatra ny fisoratana anarana akoatra ny fitsiriana ny anarana de mila miazakazaka ianao mailo mijery zay fihetsika rehetra ataon'ny mpitondra fanjakana mijery zay paikady rehetrarehetra mila mahafantatsika rehefa ohatrany ahoana no mandeha fifidianana zay mpikambana ao anatin'ny brofandatsambato de olo-pirenena ianao zany io tsy voatery avy amin'ny antokiza sy ny antokiza fa rehefa mahatsapatena ianao fa te andray andraikitra ianao satria andro ray ane le fifidianana am'izay ianao zany mila tonga fa azavela bahana ny olona ao anatin'ny fitondrana izy satria zay niketriketriky reto rehefa maro izy mpikambana ao anatin'ny brofandatsambato de mieritreritra izy fa afaka mibaiko tsy fifidianana zany na afaka manao influence politique izy am'izay fironana tiany ho safidiana amin'ny candidat hibaikona mpifidy tsy mety zany any zany de fa fahadiova amin'ny fifidianana akoatran'le hoe bulletin précoce ketriketriana any ambadika any akoatran'ny hoe mety misy ly vatom-pifidianana mivoaka sy miditra amina lalatsara anankiray ao anatin'ny brofandatsambato fa mailona daholo zany akoatran'ny hoe ao anatin'lay isoloara de misy varavarakely misy misifolakely sy manaramaso ambadika ao zany de endriky ny fahaizana miasika fifidianana zany ka tsika tsy ambaka an'izany fa ho avy tsy hoela matetitetika eto amintsika zokobe feno de hitondra an'izay mety ho fantatsika zany mila any reny olona ny fotony mahalala ny fifidianana reny isika hifampizara vaovao iaraka amintsika eto eny ary so mba mboka mambrabe indrindra efa nambarako teo fa iaraka amintsika question fahatelo eo anivon'ny anteny meram-pirenena manandraikitra lehibe eo anivon'ny antokotima satria secrétaire généraly sombamboka ihany ko zany voafity tetsy amin'ny district anambotra atrimo mino fa efa hafaby zany député mambrabe indrindra satria avy niazakazaka tany tsinanana sanalanjyrofo tonga atao amintsika makasitraka ny zokobe feno miaraba député miaraba faniry miarabatsika rehetra ny atao amin'ny studio anankiroa miarabantsika mpanaraka ny fandarana rehetra na aiza misy atsika na eto Madagasikara na any ivelany manaraka mivantana
zao fandarana izao tafaona sao mahatsara eto indray faniry ny hoe afabizana sy ny tsy afabizana aloha satria avany mena be ianao a de nakany sofia ianao a de tonga tany antsinanana sy analanjorofoka atao anatin'ny telo herinandro zany zay azakazaka zay député tsy aloha de tsoroko mihitsy hoe mbola tia ty mijoro tsara zao ny avizanana misy mandainga raha miteny hoe tsy misy avizanana rehefa eny fa efa ampy zay efa roa andro ange zay no natongavany efa nisy ny roa alina mba natoriana efa zay ny ndraimbava kely fotsiny député Mamirabenina efa niresahanay teto ihany ny zava-nisy tany antsinanana sy analanjoro fa mba te antany ny fomba fahitany député Mamirabenina an'ireny fiaonana tany antsinanana tany nalanjorofo tao antsinanana de tena hipoka ny trano be any magro tety ivela mbola ny azo azy ny olona zany hoe ahoany hiditra sa tsy hiditra satria tena nafana be anko rehefa maro ny olona misisika be de ny andro fivoahan'ny président tany analanjorofo moa zany de voatery nivoaka ny hevitra mihitsy satria tena niakatra ny hafanana de tety ivela no nanatanterahana fiaonana farany zany satria de teny amin'ny arabe feno vahoaka tety atokotany zay ntomandavana feno vahoaka akoatra ny tao anaty trano ny fomba fahitanao an'ireny sy le hoe faneho-kevitry ny olona ny fotony député Mamirabenina raimbava mialohan'ny teny idirantsika amin'ny ady hevitra hafa amin'ny akapobeny ny zavatra nitranga tany amin'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Analanjorofo de azo lazaina hoe fisehoany ny zava-misy ny anivon'ny fiarahamonina amin'ny akapobeny sy fanehoana fisehoana ihany koa fahitana ny herin'ny antoko tiako Madagasikara satria kongresy paritry ny antoko aloha no natao zay ny tena antony voalohany itsika mitetin'ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara io kongresy paritry ny antoko de eo ihany koa ny fijerena ny zava-misy fifanakalozana amin'ny olona eny ivela eny ifotony na any amin'le toerana ale io na amin'ny tanàna hafa zay lalovana ka amin'ny maha kongresy paritry ny antoko azy misy antony anankiroa moa zany ampiarahana amin'le izy de eo ny fanomanana ny kongresy nasionaly ahafahana manangona hoe inona ny zavatra miandry antsika amin'ny kongresy nasionaly inona ny zavatra andrasany amin'ny kongresy nasionaly fa eo ihany koa ny fifanetanana resaka fifidianana nandritra ny fotoana lavitsika teo miresaka fifidianana isan'andro tsika tao anatin'ny volana maromaro indrindrandrindra resaka lisy-pifidianana de anisan'ny antony anankiray satria anjara andraikitry ny antoko zany ka raha ny azo tsoahana amin'ny ireny zavatra ireny faniry de ny hoe voapirofotsika hatrany fa velona sy miaina ary manao ny asany ny antoko tiako Madagasikara eto amin'ny firenena iray manontolo ary manana ny rantsana rehetrarehetra amperinasa amin'ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara tsara manamarika an'izany satria isa taona de teren'ny lalàna ny antoko politika tsirairay avy hanao fanambarany mbola fijoroana eo amin'ny mahantoko politika sy fanatanterahana ny asa azy ary voaingantsika ny naneo an'izany satria volana avril ny fanaovana an'ireny isa taona de porofoitsika eny amin'ny kanja fa tsy antaratasy fotsiny akory zany fijoroan'ny antoko zany tsy hoe tompony andraikitra amin'ny rafitra ty amin'ny faratampony fotsiny birao politika nasionaly zany no atao hoe antoko politika fa ilay rantsana paritaka hatrany fotony rehetrarehetra any isa tanàna ary voapirofo fa tena velona ny antoko tiako Madagasikara ary za samy teny fa antoko lehibe indrindra manana an'izay aina manao ny andraikiny amin'ny mahantoko politika zay ny antoko tiako Madagasikara atao tomasinatsika tena tsy omby io magro tomasina io efa tena ngezy io afaka miteny hoe mbola tsy nisy ohatran'io ngamba tato anatin'ny taona vitsivitsy farany nanaovana zavatra atao tomasina akasitrahana fandraisan'ny tompona andraikitra sy mifanomanan'ny tompona andraikitra ny anivon'ny faritra Atsinanana sy ny distrika tsirairay avy
ao amin'ny faritra tsinanana tao Toamasina fa tena azo lazaina hoe tsisy tomika zany fanomanana zany a ary afa-po ny rehetrarehetra isaorana koa ny avy amin'ny RMDM izay nanana fandaharam-potoana ny fanindry tamin'ny antsika ka afaka mifanotrona tao tamin'ny ampaha-potoana ary niarana neo ny fahavononana hiara iasa ho an'ity firenen'ity hatrany a akasitrahana tanteraka mihitsy a ireny fiarahana tany ireny ny resaka ny tany analanjorofotsika azo lazaina hoe surprise faran'izay tsara ny zavatra nitranga tany satria rehefa tongotsika ny alahady maraina tolakandro ny fiomanana ny tolakandro no manina anaovana ny fivoriana fa tongotsika ny alahady maraina za vao nahita masony olona teo atokotany fotsiny efa ozy aho hoe tsy omby ty tanàna ty tanàna ny resaka koa atao afa-tsy efitrano satria ataoko adiny efatra talohan'ny adiny efatra na adiny dimy talohan'ny ifanomboan'ny fotoana nandalo teo am'le toerana tonga teo am'le toerana nanao fanomanana farany nitondra ny fitaovana ampiasaina de teo a de vozy a tena eto no isy olana satria aiza no ndraisana an'le olona fa tsy omby ty tanàna ty ary tena zay tokoa no nitranga zay tokoa no nitranga olana tsara le izy fa tsy hoe olana ratsy akory fa vao nanomboka fiavakady ny fivoriana de tsy maintsy navoaka so ihany fa mifefy le toerana de voafe ary mbola nanapirofo ihany koa fa ny olony ny antokotiako Madagasikara de olona voafehin'ny disiplinina voafehin'ny fitsipika ary tsy nisy mpanararoatra fa raha ireny misy ratsy-saina de efa mivadika zavatra hafa fa reny manapirofo a fa olona voafe ny olon'ny antokotiako Madagasikara ary efa alefa ny toromarika na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona na omanina na tampoka de milamina foana hatramin'ny farantsika eny ary tsy maintsy ny lalovana zay satria mba mahafinaritra ihany keo ny mahazo ny fanazavana avy amina tompona andraikitra lehibe atao anatin'ny antoko sady olovoafidy tahaka ireny zany sady manampy atsika ihany keo mpanaraka ny fandarina miara-manonja ho an'ny mpiatrika ihany keo zany ny fahafantarana ny zava-misy eny ankanja eny a am'ireny fandalovany antokotiky Madagasikara reny de miomana zany nareo any Antsirabe fa nareo ndray amin'ny heriny ohatr' zao zany efa mikofokofoka be Antsirabe zany efa anatin'ny fikofohana izy am'izao fotoana zao tompona andraikitra rehetra miaraka amin'ny député Morala avakao aby sy député Josepha ny fanomanana rehetra zany efa inona fa efa netoerina daholo zany vahinina saina reo mpikatroka zay hiatrika ny kongresy de any Antsirabe indray zany any bira amin'ny heriny ohatran'izao satria dia zimoin 7 zany tsika zany raha ohatra ka manao fanosana hatongavan'le fotoana eny ary député membre be ndreny fifidianany tetezamity eo ihany koa ny aminy hoe mbola tsy vonona ny voly mampirisika ny volony Europeana ny aminy hoe tena miembotra ny demokrasia anareo sy ny fahafahana am'teny am'ireny fanapahan-kevitry ny ministeran'ny atany reny miantso ihany koa ny transparency Madagasikara ny aminy hoe ampidiro ao amin'ny fivoriana teny miaram-pirenena ny volavolan-danàna mikasika indrindra ny fitsiriana ny vola ampiasain'ny antoko politika sy ny fampiasam-bolona ny candidat amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra de miantso ihany koa ny KMF konao hoe alao an'izay olona matanjaka niatrika an'le fifidianana mba tsy hanamaro isa sy ny sisa ary apetro tsara ny amin'ny tena fandinihana reo pitsopitsony hanatsarana ny fifidianana ho avy maro be fanehoan-kevitra politika député membre be ho an'ny antokotiako Madagasikara position politika mazava nambaran'ny filohan'ny repoblika tany Antsinanana ny amin'ny hoe tsy mitaky ary tsy mitady teteza mita ny antokotiako Madagasikara fa fifidianana madio ny tadiaviny satria zay voalaza ny lalàna zay angambany député membre be ndrina sy ireo vaovao maro samihafa ireo na sehatra iresa-pirenena ihany koa satria fantatra ianao matetika ihany koa dia miona am'ireo von'ny iresa-pirenena reo ary mpikambana eo anivon'ilay hoe CMT anao comité mixte teknika zay nieritreritra hanao an'ilay fikonan-doam-pirenena zany mbola tsy foan'iny akory fa mbola mandeha ihany ny adevitra tsara angamba nitondrana zay raha mpifidianana sy ny position ny antoko zay député membre be ndrina sy ny fivoarany raha miazakazaka
zakabe am'izao fotoana zao a anatin'ny rivotry ny tetezamita sy ny rivotry ny fionana sy ny rivotry ny fanehoan-kevitry ny vondrony europiana. Tetezamita transition tena voizina be io resaka io tato anatin'ny andro maromaro farany. Raha ny tena marina efa hoeri-taona nge zany resaka zany efa nandeha efa nyvoizina moramora tany fa tato ato izy a de vao maika natosika mafy mihitsy io rivotra maka amin'ny tetezamita io. Ny atoko tiako Madagasikara de manana ny heviny sy ny fomba fijeriny ary ny fanapahan-keviny ny amin'ny io resaka tetezamita na transition io. Ary hatrany a rehefa miresaka tsika avy amin'ny atoko tiako Madagasikara de tsy misalasala tsy miambamba mihitsy miteny hoe tsy any ny lalana fifidianana ny atsika ary nisy tsy nino tsy any ny lalana fifidianana ny atsika manaraka lalantsika isika legalista na misy tsy mifanaraka amin'ny zavatra eritreretintsika raha voalaza ny lalàna de itsika manaja lalàna ary tsika mitoroka ireo tsy mpanaja lalàna fa raha ny lalàna sy ny lalam-panorenana misy iainan'ny firenena am'izao fotoana izao de milaza fa tapitra ny fotoana iasan'ny mpitondra am'izao fotoana izao amin'ny volana janoary 2024 ary 80 andro alohan'ny fahataperan'io no mandeha ny fifidianana farafakeliny zay le izy de ho iaho hoe manaja lalàntsika ao anatin'izay a ary amin'ny mahatoko velona atsika vondresahana vao teo zany amin'ny mahatoko miaina atsika amin'ny mahatoko manana rantsana atsika iran'ny Madagasikara de tsy vao zao tsika niomana tamin'io fefatra ny ampiandohantsika ampiandohany ty mandaty iny efa nafantatra an'izay voalazany lalàna zay rehefa niomana ary efa niteny foana hoe hiatrika an'io fifidianana io tsika ary aka fahefana amin'ny alalan'io fifidianana io amin'ny fomba miaja hoy filoha zay de zay no mahatonga atsika hoe rehefa misy miresaka amintsika tsy vao zao any nisy nyresaka tamintsika amin'io fa zao le izy vao tena atao fatapoko fatam-pirenena fa rehefa misy miresaka amintsika de tonga de mamaly tsika hoe zao ny hevitry ny atoko tsy misy mirona makany am'izany tetezamita zany a fa makany amin'ny fifidianantsika mamerina ny fahefana any amin'ny vahoaka tsika ary mamerina maka ny safidin'ny vahoaka indray ny am'izay hitondra ny firenena rehefa avy eo zay ny position atsika zay ny fanapahan-kevitrytsika zay mivaly teny rehefa misy manontany fa etotsika mahazo sehatra misimisy kokoa fotoana lavalava kely kokoa ahafahana manazava hoe inona mahatonga atsika manana zay mandray an'izay fanapahan-kevitra zay mba azava amin'ny rehetra hoe takininona ny fomba fijeriny atoko ty mandraram-pirenena momba n'le izy fa tsy hoe manaona ny hevitrareo amin'ny resaka transition de tsy manaiky an'izany zay azavaina le izy ny araka ny fahalalantsika azy ny transition zay adika antsika amin'ny fiteny malagasy amin'ny andavanandro hoe tetezamita de mazava be zany de fiteny malagasy moa tena misy voambolana amin'ny akapobeny milaza azo alay tsara mihitsy azo alaina sary ao an-tsaina ny zavatra tiana tenenina ka ny tetezamita de fantatsika fa manana endrika tetezantsika mapita mialany amina morona anankiray makany amina morona anankiray ka rehefa adika eo amin'ny fiainam-pirenena sy eo amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena ny tetezamita de zao miainga avy amina endrim-pitondrana ara-dalàna anankiray mipita maka amina endrim-pitondrana ara-dalàna anankiray tsy manaraka lalàna zay le teneniko hoe tsy manaraka ny lalam-panorenana fa manaraka ny lalam-panorenana miainga amina fitondrana ara-dalàna anankiray de fifidianana no mapita maka amin'ny fitondrana manaraka fa ny tetezamita miainga avy amina fitondrana ara-dalàna anankiray de misy rafitra tsy manara-dalàna tsy araka ny lalàna fa ifanarahana ivelany lalam-panorenana hitantanana ny firenena mandra-pahatonga any amina rafitra ara-dalàna vaovao anankiray raha ny tantara nisy teto Madagasikara samy malalitsika ary misy miresaka an'izany ny mpanao politika fa ny tia nahatongavana ny samy manany azy fa ny tantara nisy teto Madagasikara
de efa nisinisy ihany zay vanim-potoana tetezamita ny ainan'izay ary hitatsika fa niainga avy amina krizy politika matetika zany hoe nisy fitondrana ara-dalàna anankiray a fitondrana demokratika anankiray a nisy lalam-panorenana fa rehefa tratran'ny krizy de tsy nahafahana ny tantana ny firenena itsony ny lalam-panorenana tamin'izany fotoana zany a vokatr' ilay krizy a tsy nahafahana na mahaolana ntsony de tsy maintsy nisy ny fifampiresahana nananganana rafitra tetezamita ivelany voalazana lalam-panorenana iampitana maka amina rafitra ara-dalàna anankiray zay hatrany ny zava-misy tsy hitanisa satria fantatsika hoe nisy zany de eto zany tsika iresaka tetezamita tsika nge zao amina vanim-potoana mamarana manda anankiray ara-dalàna e na de nisy ery ny hevitra tsy nitovy tany amin'ny taona 2024 de ny arahana anaiky fa io no ara-dalàna ny arahana anaja fanapahan-kevitry ny androm-panjakana tamin'izany fotoana zany sy ny lalam-panorenana de mamarana n'io manda io tsika zao tsy misy raorao alohatra eto tokony hiatrika ny fifidianana tsika amin'ny faran'ity taona ity nahoana no isy resaka tetezamita tampoka mipoitra eo atenatenany eo zay le ataontsika hoe par définition a ndresahana teo ny atao hoe tetezamita ny pratika sy ny tantarany ainatsika nresahana teo inony zany tetezamita de mametraka fantanitsika ko nahoana azy no am'izao fotoana zao a afaka manomana tsara ny fifidianana ny rehetrarehetra ary adidiny mpitondra fanjakana no manomana an'izany fifidianana zany nahoana ny tampotampokoako hoe ndao anao tetezamita manjary mivaona am'ilay fotikevitra ny tetezamita mihitsy zany zany resaka zany efa tsy tetezamita ntsony ry ilazana an'izany rehefa tena dinihana efa zavatra hafa fa nahoana na amina vanim-potoana ataoko hoe ara-dalàna misy ny tsy fitovikevitra ara-politika zava-misy iainana andavanandro zany misy ny fifampiahiahina eo amin'ny fitantanana ny fifidianana efa ndresahana foana zany fa tsy zany no ndeha hoentina hiatrehana ny hoe amadihana ny fitantanana ny raharam-pirenena ho amin'ny tetezamita de rehefa mandinika zany rehetrarehetra zany tsika de mametra-panotaninana hoe inona azy zany no mety ho ambadika io tetezamita io eritreritra tetezamita io de lasa ny saitsika mety misy hevitra anankiroa na telo azo trandrahana voalohany indrindra ny ainatsika tato anatin'ny herintaona mahery zay na roa taona ny feo mandehany amin'ny hoe sy ny zava-misy hitatsika ohatra ny tsy vonina hikarakara fifidianana ny fitondram-panjakana sy ny vaomeram-pifidianana vaomera maleo tena misahana fifidianana ohatra ny tsy vonina satria eo ny resaka teti-bola zavatra faran'izay nanaitra no hoe tompona ndraikitra voalohany am'izany raharaha izany no miteny hoe tsy ampy ny teti-bola kanefa fantatsika tsara fa efa tany amin'ny fiandohan'ity mandaty taona 2024 nefa fantatra fa hisy fifidianana faharoa manaitra antsika ihany le mbola tsy famoahana ny datim-pifidianana am'izao fotoana izao kanefa natao efa mihoatra ny tokony ho izy ary ny famola volana ny sosikevitra ho am'izany datim-pifidianana zany nampandalovina tany amin'ny HCC raha tsy tokony andalo am'izany zavatra zany de eo tsika mametra-panontaniana hoe inona zany ny mety hitranga de mivaliny a anankiroa ho iato eo na telo azo heverina zany hoe tsy fahaizana mitantana asa incompétence tanteraka mihitsy tsy fahaizana mitsinjony ho avy tsy fahaizana mitantana firenena ka rehefa tonga ty amin'ny fotoana ilana azy aty amin'ny faran'le manda midona mirindrina hoy ny ankizy de eo am'izay tsy mahita atao a de voizina ny resaka transition midona mirindrina satria mety tena ho marina le hoe tsy fananam-bolana hoe tsy fahampin'ny teti-bola zany ary raha tena marina zany de zay le tena eniko hoe tsy fahaizana ny tantana tsy fahaizana ny omana tsy fahaizana ny tsinjony ho avy de rehefa midona mirindrina de ny firenena ny dedavina hoentina mivily makany am'izany endrika tetezamita izay hafahafa zany raha izay
incompétence zay fa ny tena ina am'le faharoa de sanatria misy finiavana ve finiavana ratsy mihitsy ara-politika tsy hiatrika an'le fifidianana raha raisitsika am'izay izy faniry de eritreretitsika hoe inona no mety mahatonga an'le finiavana ara-politika de hoy aho hoe tsy fahavononana zany nodika ny ara-politika ny acteur na mpisehatra amin'ny lafiny fifidianana de ny antoko politika ny mpanao politika ny rafim-panjakana mpikarakara fifidianana fa indrindra ny vahoaka hifidy de izy am'ireo ary ny tsy vonona raha asesitsika teo ny hoe ny antoko politika tiako madagasikara nge vonona efa napoitra foana zany de manasa andreo antoko politika hafa zay miteneny ianareo milaza ianareo fahavononanareo na tsy fahavononanareo fa mitovy ny zava-misy eto madagasikara niarana alalitsika hatrany ampiandohana fa fotoana vanim-potoana fifidianana manomboka am'ty taony ty ahafahantsika mahita hoe iza ny vonona iza ny tsy vonona raha mijery ny rafim-panjakantsika nijerentsika teo ny zava-mitranga zay ahitantsika tsy fahavononana hoy ateo hoe tsy fahaiza mitantana fa miteraka tsy fahavononana ao anatin'le izy fa tsy midiky zany fa tsy maintsy andeho any am'teteza mita fa zany indrindra mahatonga ny antoko tiako madagasikara ny antso hatrany hatrany ary manampy ange ny antoko tiako madagasikara fanire manampy ny seniny antoko tiako madagasikara anatsara ny endriky ny fanomanana n'io fifidianana io miantso ny mpisehatra rehetra ny antoko tiako madagasikara iara entana hanampy ny seny amin'ny fanomanana n'io fifidianana io ary mino sika fa raha ohatra miara-mirona ny rehetrarehetra makany amin'ny zay fifanampiana sy fiaraha-mientana ho amin'ny fanomanana sy fitadiavana ny lalana ahafahana manana fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra io de mbola tratra zany am'izao vanim-potoana zao de miresaka tsika hoe ny acteur manaraka ny vahoaka ho iateo za de mihevitra fa efa tena vonona ny vahoaka averina ny aminy fahefanako ary indray mandesaky ny dmonja mino a fa raha ny vahoaka tsotra za tsy hiteny hoe tsy mpanao politika efa rehefa misehatra amin'ny raharam-pirenena ao de mpanao politika efa ny lenta isehon'ny fanaovana politika sy ny endrika ny samihafa fa ny vahoaka tsotra ny olo-pirenena tsotra mpifidy a efa miandro fotsiny an'io fifidianana io anehony ny safidiny ary zay ny nanentanana azy hoe tsy afaka maneho safidy ange anareo hoe raha tsy any anaty lisy mpifidianana e tsy afaka manara-maso an'io fifidianana io ange anareo e raha tsy any anaty lisy mpifidianana e tsy afaka miaro safidinareo ange anareo e raha tsy any anaty lisy mpifidianana e zay ny nanentanantsika an'ireo vahoaka reo ary averiko fa za resy lahatra fa ny vahoaka mpifidy faniry miandro fotsiny an'io calendrier na tety andro mpifidianana zay tsy avoaka ny gouvernement io satria averiko fa fantany tsara mihitsy fa hiverina ny amin'ny ny fahefana ary omeny zay tia nomena azy rehefa avy eo verina ny avahoaka io ary omeny zay tia nomena azy ka ny fidirana makany amina teteza mihitsy zany tsy hahafaly ny vahoaka zany satria manemotra ilay fiverenan'ny fahefana makany aminy manemotra ilay fahafahan'ny misafidy izay tiany hitondra ny firenena ary eo no idirantsika am'ilay hevitra anankiray fahatelo hoe izany teteza mity zany de tsy saza ny zava-misy am'izao fotoana zao ty fomba fijeritsika tsy mandeha ny raharam-pirenena miha-mahatrandro manalina ny firenena sy mivaoaka malagasy idira trosa ny firenena maika fa nytokatrano tsirairay avy ary mila arenina ao anatin'ny fotoana fo izany zahatra rehetrarehetra zany ny fanarenana an'izany de le resaka teo ihany fiverenany fahefanany amin'ny vahoaka ahafahany misafidiny hoe iza ndray no eritreretin'ny vahoaka fa mety ahavitany zany fanarenana zany fa raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao dia tsy saza ho an'ny fiainam-bahoaka satria araka ny teniko teo anemotra indray ny fanantenan'ny vahoaka ho amin'ny tsaratsara kokoa rehefa avy eo izany resaka teteza mity zany zay faniry zahatra teboka vitsivitsy tsy maintsy azavaina
hoe nahoana ny atokotiako Madagasikara no mitazona mafy an'izay fomba fijerina zay hoe tsy misy antony tokony hidirana am'izany tetezamity zany am'izao fotoana zao sy ny hoe mifanohitra amin'ny lalana tokony arahan'ny firenena sy ny tany demokratika zany resaka tetezamity zany de mazava amin'ny rehetrarehetra angamb'izay position zay fa tsy hoe valiboraingina akory raha miteny ny antokotiako Madagasikara hoe tsy ilaina tetezamita fa misy antony ao ary antony mifototra amin'ny lalàna mifototra amin'ny demokrasia fa indrindraindrindra mifototra amin'ny zava-misy iaina ny firenena am'izao fotoana zao ary mamaika ny atokotiako Madagasikara dia ny ananan'ireo vahoaka ireo fiainana tsaratsara kokoa ohatra fitondrana tetezamita zany vitsy ny fitondrana tetezamita afaka hifototra amin'ny fampandrosoana firenena satria natao hikarakara zavatra anankiray ao anatin'ny fotoana fohy zany ny dikany zany amafisitsika faniry fa tsy ilaina ny tetezamita ary sika dia tsy mirona maka am'izany tetezamita zany fa aleo ny fifidianana no andeha vonontsika hanampy zay mila fanampiana rehetrarehetra amin'ny fahafahana manatanteraka ny fifidianana de aleo hifanatrika eo fa mila kosa atao anatin'ny fahadiovan'ny kanja ny fifidianana ny lalao mila atao anatin'ny mangarahara ary mila atao ara-potoana araky ny voalazany lalàna ya mazava zay fa eo am'le pitsopitso ny député Mambrabendrina ny amin'ny hoe alefaso ny tolo-dalàna atsarao ny lalam-pifidianany ararao tony fivorininy anteny meram-pireneny ny FFKM ihany ko taonanao fionana tany amin'ny volana aprily tanoany agnamby izy zay de to isy fionana aprily mosa volana mars to isy fionana ihany ko atoato tsy hoe la fionana faharoa misy fanangonakevitra maro samihafa raha mifatapatatra ny CMT ihany koa de tsy mitsahatra ihany ko manao fionana editsero amin'ny endriky ny fanatsarara daholo zany rehetrarehetra izany ohatry ny efa nisy taimina zay meny vondrony Europiana atao loloha kely teo ny amin'ny hoe talohan'ny alan'ny Christian Preda zay manampahaizana momba fifidianana nandalo teto Madagasikara hoe azo atao no mijery ny cadre électoral zany resy lahatra am'izay député ve am'le hoe misy tokoa zany raha tena azo an'le fifidianana tena madio zany ny tokony endrika fanatsarana amin'ny alalan'ny amendement an'lay code électoral na mizirizira le fitonam-patsakana hoe tsy kitika an'io efa ho roa taona zao tsika no ny resaka an'io faniry raha tsaroantsika tamin'ny fotoana ny omanana ho amin'ny fanavaozana ny mpikambana amin'ny seni efa nytentsika tokony ararotiny zany vanim-potoana zany ahafahana manatsara ny fenitra araky ny lalàna hiatrehana ny fifidianana tsinjo lavitra tsika tam'izany fa ny akamaroany olona miresaka amitsika moa tsy mitovy le fomba fijery aloha fa am'izao fotoana zao mitovy sy nanatona ny fomba fijeritsika io ny ankamaroany rehetrarehetra ny amin'ny hoe mila avaozina ny andian-dalàna na ny lalàna rehetra mahakasika ny fifidianana mila mpanarahana toetrandro mila mamaritra manoratra lalàna vaovao ho an'ireo zavatra zay mampiady hevitra kanefa tsy maintsy mila lalàna ary tsy foronana anankiray ihany ny mila an'izany fa ny foronana rehetra tsy avy amin'ny mpanohitra zany fa avy amina mpikambana amina antoko politika maro sy fiarahamon'ny pirenena maro misehatra amin'io fifidianana io ary zay ilay lazaiko tamin'le resaka farany teo ny amin'ny hoe fanadiovana ny kanja filalaovana alohan'ny anaovana azy teny teo hoe fotoana zao mandeha ny fivoriany anteny miram-pirenena tamin'izany fotoana zany ange zay indrindra na tonga na inyezakazaka nandomba-ravarana tetseroa nanentana ny rehetrarehetra ny amin'ny hoe tam'izany de efa fotoana zany mba tsy ho taraika fa fatatsika moa zava-misy am'izao fotoana zao vao mandeha ilay dingana zay karakarain'ny FFKM araky ny voalazany faniry teo ary mbola tsy tara zay no mafisiko mbola tsy tara satria mbola azo atao foana manatanteraka an'io ilay endrika hoe tolo-dalàna nanaovana azy
fa efa ny solombavam-bahoaka zany no manao an'izany anjara asany zany miaingy avy amin'izay sosokevitra azony sy fomba fijeriny ny zava-misy eo anivon'ny fiainam-pirenena fa reny rehetrarehetra reny de mbola mafisina hoe tokony iarahana miketrika de tokony iarahana mampiditra ao de tokony iarahana mandany de zay indrindra no ampifandraisana an'le izy amin'ny ilay fiaonam-be zay karakarain'ny FFKM fantatsika tsara fa mahakasika ny raharam-pirenena io ny CMT na ny comité mixte technique zay nivoyan'io hevitra io voalohany indrindra nivoyan'io natsangana io entité io fiombonan'ny mpanao politika sy mpisehatra amin'ny resaka fifidianana io nanambarana an'izany fomba fijery zany izany eritreritra izany dia hatram'izao tsika miteny zao mbola mijoro ary mbola mivoy an'izay zavatra zay ny amin'ny hoe rehefa tonga ny fotoana anaovana n'ilay fivorim-be fiaonam-be karakarain'ny FFKM tsy tokony ho adino fa ny CMT ny nanasan'ny FFKM voalohany ho tonga am'izao dingan'izao nanasa satria nila ray aman-dreny tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa mba ahafahana mitarika ho tanteraka izy io efa aperintsika zao tamin'ny volana marsa ilay dingana voalohany ho avy ny dingana faharoa amin'ny faraparan'ity volana ity de ho avy ny dingana faran'lay tena fiaonam-be afaka ray volana roa volana eo de ho fiomanana io de efa miketrika koa ny CMT any hanoy an'ilay fiantsoana izay manana sosokevitra rehetrarehetra mba ho atambatra ireo de hoentina iombonana zay le atao hoe ao anatin'ny inclusivité tanteraka no ahafahana manapa-kevitra ny am'izay hitatsika rehetra fa tokony hitondrana ny raharam-pirenena eny ary zany hoe ny fionana etseroa zany de mandeha amin'ny endriky ny fanatsarana n'le fifidianana ho avy sy mety hoaya samihafa ny expertny PNUD député mamrabe-ndrina rehefa tonga tety de nanao consultation zany hoe nanao fakahakevitra tamin'ny tao anaty fanjakana ny velan'ny fanjakana fiarahamonim-pirenena de hoe tena manany sy ny crise ka aleo misoroka meloa de mianticiper zany hoe zay misy le fisorohana meloa mba tsy isiny lay crise zany na hoe resaka conflit eto Madagasikara mety mahavaly an'izay ny ve zany rehetrarehetra fihetsiketsehana tiambadika handaminana an'zany fifidianana ho avy zany am'fanahiny Nations Unies averiko fa roa taona lasa no efa nitsiry io hevitra io ary nananganana an'io CMT io ary anisan'ny resahana ataony amin'ny hoe fisorohana mety sy ny crise mpifidianana tam'zany ny ady hevitra de ny hoe atao inony zany resaka zany fa mbola tsisy crise akory renge de ho zay de ho zay hoe matoa misy zao fofopofona ady hevitra izao matoa misy zao fiombonana mitady vaolana zao de efa misy fofona crise any mba tsy tenenako hoe efa misy crise any ary resaka fifidianana fotsiny resahana eto fa ny tsy eritreretin'ny olona de zao ny akamaroan'ny fomba fijery de hoe tsy misy ny crise raha tsy aorian'ny fifidianana fa matoa ny misy ny crise aorian'ny fifidianana crise post électorale lao isika de nisy tsy voafeh zany ny fanomanana talohan'ny fifidianana nisy tsy voafeh zany ny fanomanana ary zay indrindra zavatra ny ainatsika teto Madagasikara teto zany zay indrindra nahatonga nay ny teny hoe mba tsy hiverenany zany tsony mba tsy isian'ny crise post électorale itsony de ndao ho manina tsara ny fifidianana fa rehefa tsy nety tanteraka le fanomanana zao moa zany vo mirosoky tsy kelikely de lasa nakaendrika crise pré-électorale nge zao zava-misy io fironana makany amina transition io nge fa crise électorale leo crise pré-électorale leo fa maninona tsy atao le fifidianana satria misy olona mahita any misy antoko politika mahita any misy vondrona mahita any fa tsy mety am'zareo ny fifidianana zay le hoe tsy fifampatokisana zay le tsy fitovikevitra izay le fanovana ny lalana tokony hitondrana ny firenena efa crise zany de iza ny teny fa tsy misy crise mpifidianana eto
fa mbola alohan'ny fifidianantsika izao ary rehefa miresaka tsika hoe vanimpotoana mpifidianana tsy fifidianana filoam-pirenena irery ihany fa ny andiam-pifidianana rehetrarehetra ary mba hahafahantsika misoroka an'izay mety ho vokatra ireo krizy ireo pré-électoral électoral sy ny post électoral de zay no mahatonga antsika miroso maka amin'io fiazahana fanadiovana ny lalàna fanavaozana ny lalàna zay ihany no herin'io sy famerenana ny fifampitokisana eo amin'ny mpiatsehatra ary mpifidianan'ireo iny ary amarantsika député Mamira Bendrina mbola isy sport ihany moa zany satria ny KMMR any Europa ihany koa dia anao fionana zay etsony izy ireo an'ireo mpanohana ny filo marka Ravalomanina raha afaka alefan'ny faly ilay sary zany ny am'izay hoe afisy kelin'izy ireo zay ahafahana miantso rehetrarehetra ity izy any amin'ny jardin de Lisly zany nanaovana azy sur rue de Lisly 75 009 Paris zany amin'ny alahady zao fa 4 volana me amin'ny roa ora de miantso ireo mpanohana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana any Europa any zany ka MMR Europa hidinidinika momba ny raharaham-pirenena indrindra ny raharaham-pifidianana zany sy izay anjara brikin'izy ireo amin'ny fanentanana alohan'ny faranana rehefa avy eo de andefa sport faly fa ny famaranana teny foy avy any député Mamira Bendrina izy ty moa tantara mitoy ary fatatsika fa tena sapanandalana faran'izay goavana eo amin'ny firenena zao vanimpotoana zao de averina amin'ny fanentanana mbo ohatra ny amin'ny resaka fanoratana anarana ny amin'ny lisy mpifidianana mbola tsy tapitra mbola manana hatramin'ny faraiky amby 30 volana metsika raha ny tety andro amin'izao fotoana izao fa mila voasoratra ny anaty lisy mpifidianana tsy misy diso ny anarantsika tsirairay avy feno taona fa raha tsy zany tsy misy dikany izao ezaka ataotsika rehetrarehetra zao fa de mbola mamerina zay fanentanana zay tsika satria averiko ihany ko fa ho antsika de tsy maintsy ataony fifidianana araka ny voalazan'ny lalàna sy ny lalam-panorenana mifeny Repoblika Madagasikara amin'izao fotoana zao de makasitraka tsika amin'ny solombambaoka Mamira Bendrina nitondra fanazava-kevitra niaraka tamintsika teto ny am'izay hoe tena hevitry ny antoko tiako Madagasikara izay sy ny adevitra mandeha be amin'izao fotoana zao efa nresahantsika teo inona moa zany adevitra zany ny amin'ny fahadiovan'ny fifidianana ho avy sy ny fahavononana ny antoko tiako Madagasikara ary mbola fanohizana foana ny fanentanana ho antsika rehetrarehetra satria anisan'ny fitaovana entintsika hiady lay fisoratana rano anatin'ny lisy mpifidianana ary misaotra ihany koa ny Zobe feno zany niaraka tamintsika teo de makasitraka Ndrina Rabe Mananjara ho anao mpanaraka ny fandanana misaotra tompokolahy makasitraka tompoko vavy rapitso indray veloma tompoko ny komity manona ny Marc Ravalomanana dia miantso ny malagasy mpiray-tanindrazana rehetra eto Eropa ny alahady 4 May 2024 ao amin'le jardin de Lisly 6 rue de Lisly 75 009 Paris manomboka amin'ireo ora tolakandro maro ny zavatra hodinitsika miaraka mikasika izao fahasairanana miatra amin'ny vahoaka malagasy izao mikasika ny raharaham-pirenena ary indrindra mikasika fifidianana ho filoham-pirenena izay voafaritra ho tanteraina amin'ity taona 2024 ity ny hevitrao ny hevitsika miaraka dia efa fitadiavana vahaolana sahady mba hisy ny fifidianana madio marina ary ho ekeny rehetra ho tongava maro fa ny adidy tsy ho an'olon-dratsy izay no afatra manantenantsika ho tonga ao amin'ny jardin de Lisly 6 rue de Lisly 75 009 Paris ny alahady 4 May amin'ireo ora tolakandro tongava maro e